Talata fa telo ny volana May 2024 miarabantsika rehetra tokola makasitraka topoavy amin'ny fanarahantsika atrany ity fandarina miaramanonja vokary ny MBS sy radio Mada ity. Miaraba ihany koa reo namana izay teknisiana miara mampita ny sary sy ny feo isa-tokantrano sy any amin'izay toerana rehetra andraisantsika ity fandarana ity. Tsy adino amin'izany isika ny hampitan-dranomasina izay manaraka hatrany ny fandarina ary mandray izany amin'ny alalan'ny YouTube sy ny page Facebook ny MBS ny eto atoerana ihany koa satria misy ny mandray mivatana izany amin'ny alalan'ny radio sy ny fahitalavitra fa misy ihany koa ny mandray amin'ny alalan'ny serasera tambazotra sosialy Facebook zany ho an'ireo eto Madagasikara ka any amin'ireo distrika izay tsy mahazo ny MBS radio Mada zany ka mandray amin'ny alalan'izay fampitana mivatana izany. Ny endriky ny fandarantsika amin'ity androany ity araka ny efa mahazatra moa zany talata ny andro dia ny député colonel Rambo no iaraka amintsika rehefa avy eo fa isy ihany koa vahiny izay hiara-dalàna amintsika izay hitondra ny zava-misy anivon'ny sosialy sy anivon'ny fiarahamonina izay misy azy eny dia hiditra eto rehefa avy eo zany aoriana ny faneho-kevitra sy fandalinana ary fizaram-baovao entin'ny député colonel Rambo voafidy tetsy amin'ny boriboritany faefatra. Misy ihany koa ireo lohahevitra izay hitondrantsika fanadihadiana tranga niseho tamin'ny herinandro lasa io ary tranga ihany koa iainana amin'izao fotoana izao satria moa tsapantsika tsara fa ao anatin'ny endriky ny tsy fahafahana maneho hevitra isika ary ao anatin'izay fahatereniny lafin'ny fahalalahana sy ny demokrasia izany. Androany dia andro iraisam-pirenena ho an'ny fahalalahana ny asa fanao gazety izany. Rehefa 3 May ohatran'izao dia eto ny arabana andreo namana mpanao gazety rehetra fa na izany na tsy zany ihany koa eto ihany koa no hitondrantsika ny ady-hevitra mahakasika indrindra izay hoe fahalalahana ny asa fanao gazety izay araky ny lalam-pandroenina sy ny lalàna iainana amin'izany anatin'ny tontolon'izany asa izany sy ny hoe manahoana ny zava-misy iainana ao anatin'izany fahalalahana ny asa fanao gazety izany dia hitondrantsika fanadihadiana. Fa amin'ity androany ihany ity fahatelo ny volana May no andrasantsika ny endriky ny fitsarana any Clémence Aranirina izay mpanolontsaina ny tanàn'Antananarivo nosamboliny izy tapabolina lasa izay teny Akorondrano mahakasika indrindra ny fikasan'izy ireo hanohetsika teo Analakely ny amin'ny tsy fakasitrahan'izy ireo ny fitantanany be ny tanàn'Antananarivo izany tanàna izany na ny CUA ary ny fikatsahan'izy ireo ny marina momba ny fitantanana zany CUA zany amin'ny alalan'ny fananganana an'ity orinasa FCMJD ity sy ireo mahakasika ny findramam-bola teo anivon'ny KNAPS. Maromaro no vondrona niaraka tamin'izy ireo tamin'izany. Izy moa no mpitarika ny fikambanan'ny taxi FTAR eto Antananarivo renivohitra ary dia nosamborina de nentina teny amin'ny sampana mpanao fanadihadiana heloka be vava teny fiadanana de taorian'izay nisy famoahana azy fa hiakatra fitsarana androany. Inona no voaka ny fitsarana mahakasika ity raharaha Clémence Aranirina ity fa vao tamin'ny faran'ny herinandro teo isika tamin'ny zoma no nahafantatra fa nisy ihany koa ny raharaha mahakasika ny nanenjehany teo anivon'ny mpanolontsaina ny tanàn'Antananarivo reo mpanolontsaina Valomenada ka anisany tao ihany koa Clémence, anisany tao Lilira Faralaza izay anisan'ireo noenjehana mihitsiny ao anatin'ity raharaha ity izy miravavy ny amin'ny fanalam-baraka fa reo mpanolontsaina ambony zany dia nambara fa ho piray tsy kombakomba amin'izany fanalam-baraka izany. Tiatsika manamarika ao anatin'ny fampiakarana ny raharaha teo anivon'ny juge d'instruction ny mpitsara mpanao famitorana dia nahazony ireo mpanolontsaina enina zany fahafahana vonjimaika ary ho azy miravavy dia ny fiatrehana zany hoe eo ambany fanaraha-maso ny fitsarana na sous contrôle judiciaire ny momba azy miravavy. Akoatrin'ny hoe tsy fahafahan'izy ireo mivoaka ny faritra Analamanga, akoatrin'ny hoe tsy fahafahan'izy ireo maneho hevitra ary manonona na mitonona anaran'ireo voatontonona zany ao anatin'izao raharaha izay ifandranan'izy ireo ho an'ny tompon'andraikitra ho an'ny tanàn'Antananarivo sy ny mpanolontsaina izany.
hitondrantsika endriky ny fanadiadiana avokoa zany rehetrarehetra izany satria misy ifandraisany ao anatin'ilay fahalalan'ny asa fanaovan-gazety satria rehefa miresaka anjany tsika ao anatin'ny artikla fahasivy fahafolo faraika ambin'ny folo ny constitution de mifandray daholo zany liberté zany mifandray ihany ko izany accès à l'information zany na droit à l'information zany ary mifandray ihany ko ny amin'ny fahafahana manao hetsika zany na aviazy izy ary na olo-pirenena izy na olo-pirenena izy fa ny lalàna ny tokony aro azy ary mbola tsy consommer ny akta kanefa reny ny tranganjava misy eto Madagasikara zany zay ny amin'iny fa eto ampendohantsika aloha zany de mba hitondra firarintso ho an'ny neny Lalao Ravalomanina satria mitsingelin'androany ny daty nahaterahany de manolotra zay firarintso zay amin'ny alalan'ny ekipan'ny miara-manonja ny mpiara-miasa rehetra zany manolotra fakasitrahana sy fakairezana ho lava velona ary havita zay akinasa ho an'ty Madagasikara malalantsika ity neny Lalao Ravalomanana ao anatin'ny loha hevitra ho resantsika rehefa aveo ihany ko ny fandalovan'ny rivodoza Jasmine tany Toliara tany ary namela takaitra mafy ho an'ny voaka ny Toliara fa tsy de nirarahin'ny fanjakany zany indrindrandrindra ny filoham-pirenena na leon'ny lavitra ny safidina akany miandro vazo takany Morondava rehefa avy tao Atsirabe na de fantatra ara fa nisy faty olona tato a Toliara na de fantatra ara fa nisy reo trabona ary misy rava fananana ary nisy tsy hita nandritra zany fandalovany Jasmine tamin'ny fahaenina amby roapolo sy tamin'ny fahafito amby roapolo ny volana aprily tamin'ny herinandro lasa izany isika de vonahazo lela vola hiatrehana ny fandalovan'ny rivodoza tahaka izao ary isika ihany ko dia vonanangana n'ilay audit fond zay ao anatin'ilay fond national na contingence zany ao anivon'ny BNGRC hitondrantsika fanadiadiana daholo zany fihetsiky mitondra zany inona ny antony tsy naharototra amin'ny filoham-pirenena rehefa avy tao miandro vazo tany Morondava ihany ny tsy nandalo tany Toliary satria de fantatra tsara fa dia petsaka ny problema iaina andreo vahoaka ny Toliary ary vao niala tao anatiny ary mbola ao anatin'ny kere mihitsy ary ao anatiny tsy fampitsakafo nano autosuffisance alimentaire eo ihany ko ny resaka malnutrition samihafa manko ny tsy fampitsakafo sy ny tsy fanjariana ara-tsakafo ny resaka anoanana ny resaka haitany ny resaka tsy fananana asa dia ny dabofan'ny cyclone Jasmine indray niditra avy aty amin'ny lakan-drano Mozambika zany faritsy Toliary zany Toliary voalohany Toliary faharoa tonga hatramin'ny Morombe tonga hatramin'ny Benenitra tonga hatramin'ny Beza Sakara nivoaka taty Farafangana lay cyclone dia hoentitsika eo ny tableau mahakasika indrindra am'izay trabona zany de hitondrantsika fanadiadiana zany satria ve vitsivitsy maty satria ve tsy de tena tranga be manahoana ny amin'ny mety ho fahasimbana sy faharavana kanefa fantatsika fa te tena tokony ho apetraka amin'ny lafy maizy azy reo olombelona zay ravany rivodoza akoatra noho isika ny tsy fananam-bola tsy fanananasa tsy fisian'ny sakafo ny anoanana sy ny rehetrarehetra any am'izany faritra tsy mizany ary zany ny tena tokony azakazahany nga filoham-pirenena tamin'ny faran'ny herinandro fa izy moa variana nandeha tany Morondava satria tsy maintsy nanao show politika satria fatany fa Andriamatoa Marc Ravalomanina ihany ko dia nanana fitsidiana tamin'ny faran'ny herinandro ary fatany fa tsy maintsy hipoaka zany satria amin'ny toerana zay alehan'ny président Marc Ravalomanina na toerana misy solombaboaka na toerana tsy misy solombaboaka fa rehefa manao déplacement ny filoha Marc Ravalomanina de vory hatrany ny olona ary ny fahadisom-panantenany vahoaka ihany ko amin'ny ataony mpitondra fanjakana de mamerina ny fitiavan'ny olona ny filoha Marc Ravalomanina ka tsy maintsy nanao hetrika nanindrina an'izay hetsika zay nandalovan'ny filoha Marc Ravalomanina zay ny fitondram-panjakana resantsika zay rehefa aveo fa efa vonona eto akaiky eto am'izao fotoana izao ny député colonel Rambo anasako atsika menakavy anaraka ity fandarina miara-manonja ity miarabanao koa colonel Rambo solombavamboaka ny Madagasikara miarabanao faniry dia miaraba atsika rehetra teknisianina ombadikao zao mampita ny fandaran'izao amin'ny alalan'ny télévision sy amin'ny onjapeo ary miarabako eo anareo teknisianina tompona andraikitra am'izany miaraba ny vahoaka manontolo koa zay manaraka an'ity fandaran'ity na ny eto ivelany na ny any ampita ary indrindraindrindra ianareo zay atao hoe miala vola posika mandohan'ny sarany amin'ny alalan'ny YouTube sy ny page FB zany dia mampiseho ny atao hoe fitiavanareo ny fandarana ary miditra zany fa mamehery lehibe anay raha ny
tatitra tonga am'zany fanarana ro ny fandarana zany a mamery lehibe anay amin'ny fanaovana ty fandarana miara-manonjy ty zay entina hitezana sy ilasananareo marina rehetra nisy ny zava-misy ny fiainan'ny firenena ny fiainan'ny vahoaka eto amin'ity tanindrazantsika ity. Manarak'izay dia ombako manana faniry ny fiarabanao any neny vanomanina zay renitsika atao hoe ato amin'ny antoko izay tsingenin'androany tokoa ny taona naterahany dia hotain'Andriamanitra ary mba ny fahasoavana trany ianao amin'ny eto amin'ny firenena indrindra amin'ny fanampiana ny dada amin'ny fijerenany vahoaka amin'izao raharaha sarotra izao fa dia azo fahasalamana hatrany ianao mba hiaraka iriry aminay hatramin'ny ela indrindra araka ny sitrapon'Andriamanitra. Manarak'izay dia misaotra an'Andriamanitra isika faniry raha mohatra mbola meno ny fotoana androany ndraiky afaka miaraka mitafa sy midinika eto amin'ity fandarana miara-manonjy ity ary mangataka foana hatrany ny meno ny fahasalamana satria ianao zao atao vao nyteny hoe nandalovan'ny cyclone de misy ny namatsika malagasy lavo tany amin'ny fandratsimitany eo amin'ny enina sa fito izay fa tsy mazava tsara moa le filazana ofisiala fa dia mirary fenonina feno andre fianakaviana ireny izay lavo tamin'ny fandalovany iny rivodondra Jasmine iny mirary fahasitranana malaky eo andreo ao anatin'ny natin'ny tsy fahasalamana zany ary ho andreo rava-fananana dia mba alaky ny fanarenana zany ary mba ho hitan'ny fanjakana ny fanampiana sy ny jirenana zany fokon'olona zany zany vahoaka sy rava-simba sy rava-fananana zany fa tsy sanatriny zany atao zanak'alafaka araky ny teninao atao hoe tsy de be loatra le izy de tsy de mataitra loatra amin'ny fanjakafana fa any amin'ny zavatra hafa fa dia anazy ny azy raha zay no zavatra miseho zay zany no azo lazaina aloha faniry am'izay an'izay fa dia alohan'ny teny idirana amin'ny tena resaka angamba de misy any le fotoana eto le tsetsatsiaritra ary le izy tena zavatra iainana andavanandro le izy ary eto zany vao hita fa zay kay mahatonga an'le loza na amin'ny fitondrana fiarakodia na amin'ny fitondrana ny fitagenana moto zany. Ny zavatra hita zany dia ao amin'ny boribory tany fahefatra ao amin'ny atao hoe fokotanin'ny tsara faritra matsy faniry no misy ny direction régionale ny travaux publics eto Antananarivo eto Analamanga zany dia ao amin'ny toeran'io no toerana itobiana anaovana an'ireny fanadinana fanomezana fahazondalana hitondrana fiarakodia sy moto ireny laka misy teo ny zavatra hita de tena hoy zany hoe zany ve no fanadinana de ingénieur ve de ame an'izany tena narahako maso akaiky mihitsy ny ary narahako ny fiara mivoaka atao amin'le toerana lay atao hoe auto-école zany dia nomeko lalana de narahako fa ngamba eo amin'ny 5 metatra zay le auto-école misy soratra hoe fanadinana dia ajo tsara ny elanelana fa eo amin'ny tsy ampy 100 metatra dia najan'le ingénieur de navoaka le akizy piadina zany dia tsy misy manao créneau tsy misy de maraza ny côty fa vao niala tao ngamba de nitarika première de nijanona de niodina le auto-école sy l'ingénieur avy eo de lasa miverina tao amin'ny toerana zany natongotry moa le akizy lahy de ahoana de vita ka de ao izy tao tena ok de eo zany tena lasa fisainana am'izay ianao hoe zay zany mahatonga ny loza etsieroa amin'ny eny an-dalana eny sy ny amin'ny moto ny antony de zao tsy ampy mihitsiny ilay atao hoe fanadinana ka ahafahany mijery tsara le akizy hoe mahay mitondra automobile marina aveo hoe amaty amin'ny vitesse première mandrapatonga ny farafaratsiny any amin'ny 3e mba hita hoe manao changement de vitesse le akizy mba mahafantatra tsara zany fa ty de première
de eo de mijanona any tiara mamindra vitesina eky izy am'izao fotoana zao na mpitondra sasany a vao mamindra vitesy tanina anankiray de efa mivelika io ny tomobile zany hoe tsy araky ny tokony ho izy mihitsy ny ary tena tsy manara-dalàna mihitsy ny zany a ny fanomezana ilay atao hoe fahazon-dalana mitondra fiara raha ny fahitako azy to zany satria zavatra takina rehetrrehetra zany de tsisy eo zay raha nanao fanadinina mpikasika ny fanomezan-dalana fitondrana tomobile io tamin'ny taona 7 dia ingamba eo amin'ny 1 kilometre mitondra tomobile de manao changement de vitesse première deuxième troisième quatrième hitan'le ingénieur zany a de mitsofoka ianao manao créneau a na maka parkina eny am'ireny amin'ny elanelan'ny tomobile reny a miaka ampiakarana io atsaha-manitra io a ary am'izany a raha vao memitra kely fotsiny tomobile de fa mivoaka ary mamerina indray ity sady tsy misy démarrage en côte no tsy misy manao créneau no vao miala ao am'le toerana mandeha première de mijanona ery première de vita ary raha jerenao ary am'izany anankiny ao tanana inona tsy mandeha fa tonga de vitavita ho azy fotsiny ka mety de miantso anareo tompona andraikitra mihitsiny e tena mba ady azy sy ho fanaraha-maso io a fa io ny tena manemban'ny teraka ny accident iny an-dalana iny a satria an'le akizy vao manao pratika ary raha jereny zavatra antragna le tany amin'ny RN iny ngamba eo amin'ny ataoko hoe mbola tsy ampy herintaona akory zay akizy eo amin'ny 20 taona vao ngamba vao nahazo permis de mitondra tomobile ny dada fa de perte totale le sprinteur e satria maninona tsy fantany hoe ahoana ny herin'ity tomobile ity tsy fantany hoe ahoana ty changement de vitesse sindretra rery ty ahoana rehefa miditra fiolanina sindretra rery zany tena mahatonga an'le loza ary reny olona reny a no lasa mitondra fiara fitaterana manao taxi brosy rehefa aveo a dia lasa miteraka ny loza be dehibe io ohatran'izay koa ny moto de spécialiste am'ty manao dépassement à droite ty ary rehefa manao dépassement à droite izy ka raha sanatry ny zamo anao mandeha amin'ny akavanana tapoka de voadiny hoe dinona ny zava-mitranga ka zay zavatra zany mila jerena tsara mihitsy ny hoe ho anareo tompona ndraiky raha mpameany io permis de conduire io tena hoe apta ve le olona hitondra le ilay fiara apta marina ve le hitondra le moto sa de fa hoe mba tsy tenenina zavatra feto hoe efa lasa permis amborotsiloza ve le izy ka sandaina amin'ny zavatra hafa aloha zany a mba ho an'ny rehetrarehetra zay zavatra zay na ho an'ny tompona andraiky mpanjakana ministera tompona andraikitra ny amin'io a ny amin'ny ministeran'ny atany zany a sy ny eo amin'ny ministeran'ny travaux publics ary mahafantarana azy matsy a dia ny ministeran'ny travaux publics ary atao hoe ingénieur no mampanao fanadinana na amin'ny resaka code de la route zany na amin'ny resaka fitondrana fiara fa ny manomeny taratasy azon-dalana kosa de ny eo amin'ny ministeran'ny atany ka de apetraka aminareo zany ny zava-misy ary tsy atao hoe folona roapolo mpanao fanadinanao amin'io toeran'io isan-kerinandro fa amanjatony ary filaharana farany de farany mikasika ny zavatra zay apetraka ihany mba jereo koa ny fiara anaovana an'lay fanadinana sy anaovana an'lay hoe auto-école fa de tena efa misy fiara tsy azo lazaina hoe atao fiara fianarana intsony fa dia fiara hoe zara raha mandeha ka zay zany de efa apetraka am'rehetrrehetra zay hoe le fiara ve mba tena mba nahazo agrément tamin'ny ministera tompona andraikitra amin'ny zavatra io a sady dia eto Madagasikara efa rahan'ny olona malala ny fomba fitantanana eto de fitantanana hoe au pays de moramora de zay koa le izy ka taddio tsara fa miakina amin'ny fiainan'ny vahoaka maro be ao amin'ny lafin'ny fitaterana ny fanomezana andray ny taratasy fahazoan-dalana mitondra fiara na mitondra moto ireny zay angamba faniriny tsetsaretsara fa tsy maintsy miteny an'izay ny tena satria hita le izy a ary mampalero le moto mandonanao fotsiny a tsy misy numéro tsisy ininona lasa fotsiny fa tia sem be dehibe tsy hitanao zay anenjehana azy nefa raha kika loko a
nga io vitany hoe vidy bombe re de vita fa izy ray manontolo mihitsy no amboary nefa voatrina volalana ka zany rehetrarehetra zany zany mila teneniny dolo ifampitezainy fa tsy hoe resaka politika no atao foana no atao iarahan'ny fiarahamonina fiarahamonina zany zava-misy zany ianatsika de tsy maintsy lazainy ary zay mihitsy no anisany ezaka lehibe ataotsika teo amin'ny fandarana manao an'izay endrika fifampitezana zay a fizarambavao a fanadihadiana fandalinana de zay nentiny député Rambo teo lay hoe misy zavatra tsetsatsetsatsyaritra foana moa no hitondrany azy zava-misy eny amin'ny fiarahamonina lay tsetsatsetsatsyaritra fa haitsy ifampitondrana hafatra zany eny ary satria efa latsaka ao ny sary eny Anosy am'izao fotoana izao mahakasika indrindra ny fitsarana ny Clémence Ararynirina de efa hitantsika eny atoerana ny député Fetra sy ny député Feno Rahalambomanana zany samy voafidy tao amin'ny boribory taminy fahadimy ndray tao amin'ny boribory tamy fahatelo miaraka amin'ny Clémence sy ireo mpanolontsaina ny tanàna eny Anosy zany vonina hiatrika izay raharaham-pitsarana izany ary de hitantsika zao miditra ao amin'ny toerana zany ho any amin'ny salle d'audience hanaovana izay raharaham-pitsarana izay efena toerana ihany koa ireo mpanohana zany ny amin'ny tsy famelana irery ny olona samby joro samby teny mitsangana tahaka ny Clémence toy izao dia hanaovantsika fakahirezana any Clémence sy ireo miara mifanotrina ny solombavambahoaka ny Madagasikara moa zany maro andraikitra satria dia hiatrika fanokafana ny fivoriana ara-potoana ny antenimieram-pirenena rehefa avy eo amin'ny 1 rehefa aveto ihany koa ny député Rambo de ndeha hiazakazaka hiatrika an'izay ny député Fetra sy ny député Feno zany efa ena toerana mintsika fa ho avy eny ihany koa ny député namana hafa hifanotrina amin'izy ireo zay le andraikitry fahavimbina ny miara-manonja MBS Radio Mazaha zany tsy mamelo ireriny namana ary mijoro hatrany amina trangaravatra rehetra zany zay Feno zay atsindry azo lena sy raha matahora ary fanaovana tsinitsinina izay député colonel Rambo lasa aloha tsy haiko tiana tseritseratseratra na inona fa tamin'ny faran'elina teo koa ianao mbola teny tamin'ny mpanontsaina tanàna aloha resahana kely zay zany mihitsy ny namana faniry ary ny fahitana ny sary tahaka zao zany de manam-pirofo ho hitan'ny vahoaka rehetra eran'ny Antananarivo sy eran'ny Madagasikara fa ny solombavambahoaka tiako Madagasikara rehefa mitovy firehekevitra aminy dia tsy mifidy olona ho ampiana fa tena mametraka zay atao hoe cohésion zay zany amin'ny samy olom-boafidy erika izy io dia hitanao hitahiteny zao ny solombavambahoaka Fetra sy ny solombavambahoaka Feno manotrina mba hitondra atao hoe encouragement ho anazy zany amin'io resaka fitsarana io ary nahitana koa ny solombavambahoaka dimy mampiaraka aminy ao ka zavatra zany tokony fampitesana atao amin'ny antoko fa io zany rehefa mitovy position zany dia tokony fanoana tamin'ny farany teo dia marina mihitsy zany fa izaho sy ny solombavambahoaka Fetra no teny amin'ny tribunal teny Anosy nanomboka tamin'ny 7 maraina tao hatramin'ny ariva mihitsy ary natao ary nanaterana sakafo andreo satria amin'ny 12 manomboka makao amin'ny procureur izahay dia nanotrina andreo mpanolontsaina Antananarivo fito menada zay voarory tamin'ny resaka hoe fanalambaraky sy ny rehetrarehetra dia tsy nandeha natao comparution immédiate moa le zavatra de tonga de nandalo tao amin'ny juge d'instruction ny alina ary tsy vity zany zavatra tsy tamin'ny 10 alina dia ny valo moa teo de fantenenao tao hoe ny didi mivoaka dia sous contrôle judiciaire ny mpanolontsaina amin'ny rahavavy anankiroa ary izy dimy rahalahy dia nahazo LP zany hoe mbola izy fitsarana zany rehefa avy eo momba n'io raharaha io ary araky ny vaovao azo tamin'ny mpanolontsaina Antananarivo Ezekiel dia to amin'ny fahasivy volana me zany enquête au fond amin'io zavatra io Ezekiel moa de ao amin'ny boribory tamy fa efatra ka eo zany hoe rehefa samy maray objectif zany eo amin'ny opposition na izy io na izy dia ampina ary zay no ametrahana le cohésion zany ka izay zany tiako hoe ho atsika rehetra zany tsy jerena loko io zavatra io fa rehefa hita fa tokony ho ampina de ampina le olona ary zireny ny zava-misy ny engany androany ka tsy hanao ohatrany tamin'ny zoma
amin'ny sivy maraina ny tonga any amin'ny direction générale ny cybercriminalité tsy miala eny fitsarana raha tsy amin'ny folo fa tia tonga ty de audience de mino fa mba ho afaka loka dia miantso anareo rehetra mba ho namana ato amin'ny boribory tan efatra zany mba hoeny anotrina ny namana amin'io amin'io fitsarana io zany député fetra sy député feno tsy erika izy fa tima nefa tonga manotrina an'io mpanotrany erika io ka dia miantso anareo to amin'ny boribory tan efatra zay akaika na ianareo bazy na ny anareo tanora mba ho avy anoana an'izany olona zany manarak'izay dia efa niteny anao tao hoe ouverture session zay indrindra dia maromaro andraikitra nareo tena betsaka mihitsy na raha ny am'ty zany de eritreretina mihitsy hoe hoenjakenjana faniry satria betsaka ny zavatra ny safotifoty teo aloha teo ary tamin'ny farany teo koa dia nisy déclaration moa nataony groupe parlementaire TIM mikasika ny tsy fahombiazan'le gouvernement tao zay taorina niny de ohatran'ny nisy fanovanany fa araky ny fahitana le dia ohatran'ny Kutsaviany no Alexis de tsy hita zay fandehan'le izy fa dia mino fa tsy maintsy voatra zay raha zay ary ho hita am'ty tsina moa zany fa lay déclaration nataony antoko tiako Madagasikara groupe parlementaire zay nivakiny ny filohan'ny groupe parlementaire ifetra zany mikasika ny motion de censure zay napetraky ny groupe parlementaire TIM zany zany hoe efa misy ny atao hoe lobbying zany tsy afenina amin'ny tena zany sy ndretrehitra fampiresahana amin'ireo groupe parlementaire mandrafitra ny eo amin'ny anteny mera-pirenena zany fa de tsy maintsy fampiresahana io ary fampidiniana am'ty session ty zany satria am'izao daholo zany ny solombavamboaka rehetra vo tonga eto Antananarivo de ny fampizarana azy fa izahay ny ato amin'ny groupe parlementaire TIM de va vita ny soni fa de fa miandry fotsiny zany zay namana manampy an'le izy eo de iverenako le resaka le session zany araky ny lalàna moa zany ao anatin'ny constitution dia ny talata voalohan'ny volana mai zany no isin'ny atao hoe première session voalohany zany ao anatin'ny taona zay ataony anteny mera anakiroa zany de ny anteny mera-pirenena sy ny anteny mera-ndolona ary io session io zany dia resahany indrindra andineny indrindra ny lalàna mifeny tetibola mpanitsina ny am'ty taona esantina zay ny olanina tamin'ny heritaona tamin'ny deuxième session tamin'ny heritaona zany ka am'ty zany eo no asiana fanitsina hoe inona daholy ny zavatra rehetrarehetra niseho tamin'iny taona elanelan'zay taona nandanina ny volana nandanina ny tetibola loi de finance initiale iny zany sy am'izao fotoana zao dia mila hitsy zany mba hifandrindra am'le izy ka raha ny fahitanany ty aloha dia avesabetra ihany izy satria ny tena raha ny hoan'ny antoko tiako Madagasikara dia ny tetibola makany amin'ny sosialy izay tena hiantrehana an'izao fitangany vidim-piainana zao ny tena edivana zany resaka fanaovana fotodrafitrasa sy ndretrehitra zany tsy sidiranay zany fa de zay etrehana ny sosialy no tena hijerena zany ahoana ny hiatrehan'ny vahoaka ny asa ahoana ny atrehan'ny vahoaka ny fahasalamana ahoana ny atrehan'ny vahoaka am'ty vidim-piainana sy na plafonnement iny kanefa dia tsy maîtriser le zavatra ahoana no hiatrehan'ny vahoaka ny hidanganany ty vidina lasantsy ty izay na hoe de tsy maintsy jereny io satria miraikitra ny atsy indrindrindra fa dia nytereniny tany ivelantany nytereniny mpamatsy vola de tsy maintsy nampiaka hoe ampiakarina ny vidina lasantsy na ary ny sitrapontsika de hoe aloha tsy hiakatra kanefa dia tsy maintsy nampiakarina satria voatery ny fanjakana ampiakatra izany ahoana ny fiatrehana ty fiainana andavanandro mimponiny ty fa na de hoe tamin'ny herinandro tao azy de nisy natao hoe fampiakarana karama izay tsy fantatra marina hoe
ohatrinona ny tena izy ary vola avaiza hoe manana ny zamy marina ve le fanjakana sa vola avaiza no anaovana an'io satria raha ny fahafantarako azy a dia tokony ho anatin'ny tetibola amin'ny lalàna mifeny tetibola sy mpantsina am'izao misy ony zany zavatra zany hoe vola viato ny mandeha makary vola avaiza ny mandeha makao fa sa ho atao ordonnance izy io de tonga de any amin'ny présidence votsiny andrea zany zany mbola fantanina mipetraka davoly zany rehetrarehetra zany ny faniry kanefa raha ohatra ka tsy zany izy fa tsy dinihana tsara dia ohatra ny tao faly fotsiny le vahoaka maheno hoe ho an'ny privé dia 9,9 mifanarahana kanefa misy 3% omeny fanjakana de mipetraka le izy hoe 3% aviaizy io volan'izy nandoavana an'io io zany mipetraka na ho amin'ny patronat na ho an'ny olona rehetrrehetra na ho an'ny ny olona mandoko cotisation sy ny rehetrarehetra no aty ampiasa mpanjakana indray a dia natao investissement proportionnel lay fampitomboana ny karama zany hoe ny aty amin'ny 5 13 25 zany nanaovana an'le izy a zany hoe zay be karama indrindra zany a dia 5%, ny eo atenatenany a 13%, ary ny aty ambany indrindra dia 25%. Izao anefa no olana am'izay zavatra ary ny fahitako anazy oko tsika tsy ho faly fotsiny niakatra le izy niakatra le izy ary politikan'ny mpitondra koa zany manao clin d'œil izy manao pimaso izy amin'ny mpitondra hoe hitanareo zay fa tena efa mikarakara tsara anareo zakay mba isin'ny fiakaran'ny fahefany mividy avy any aminareo afahanareo miatrika ity fiainana lafo be ty kanefa zao tady io tsara fa raha jerena fotsiny ny amin'ny fiakaran'io karama io dia miakatra koa ny impôt alain'ny fanjakana dia miakatra ihany koa ny caisse de retraite civilo militaire io de misy 4% amin'ny fiakaran'io karama io ka eritrereto zany fa raha ohatra 4% io zany eritrereto fa raha ho an'le olona mandray 5% zany zay be karama dia raha mandray de mandray mety any amin'ny 2% any rehefa miala ny etra sy ny caisse de retraite civilo militaire le eo anelanelany izay mandray 13% de eritrereto hoe raha mandray moramora calcul raha mandray 3 millions aloha 3 millions masy de efa tafiditra am'le zay fa 3 millions latsaka misy calcul anaovandrara le 3 millions latsaka zany le omendrareo an'lay 25%. Fa le manomboka mandray am'le 600 000 na 3 millions zany de efa tafiditra efa misy 350 000 ariary zany zay dia eritrereto hoe mandray am'le 3 millions de francs 600 000 ariary le omendrareo zany de mandray am'le 13%. Mahefa hainao zany eo fa mandray hoe raha mandray 600 000 ariary zany de mandray an'le 13% de tonga zany de mandray misy eo amin'ny 98 000 zany ny fampitombono 98 000 zay elan'ny caisse de retraite civilo militaire 4% amin'iny zany de aveo elan'ny impôt ihany ko ny irsa de eritrereto zany fa raha mandray 13% ianao dia mety any amin'ny raha mety ho latsaka any amin'ny atsasany amihitsy ny zavatra raisinao ka aza falifaly fotsiny ny hoe mandray amin'ny le nazo fitombona 13% fa tena mba alaivo ambony alaivo ambany hoe tena mahavany olana andavanandro ve io fampianarana karama io sa fa le chiffre fotsiny hoe mbola tsisy takty misy gazety matsiany nivoaka fa tsy afaka tondra de hoe fisondrotana karama exceptionnel le 25% kanefa zao le 25% tena iko aminao faniry fa vitsikely ny olona mahazo an'izany mandray antsitaka an'izany 25% zany ny 5% koa de vitsy fa le eo am'lay elanelany eo zany ny tena betsaka ary eo ny tena hoe mila mijere tsara kaiky ny zavatra io ary ny tena loza amin'izy de zao eo amin'ny elanelany io tena betsaka olona atao hoe mianatra tena miteny zany
manana diplôme atao hoe catégorie 6 catégorie 8 any ao zany tena misy azy de hoe manana bac plus 4 zany bac plus 5 bac plus 3 manana licence ao amin'io anelanelany io zany de io le lelanelany io zany le ndao 13 hoe fitsonjovana zao kanefa jereo tsara fa le aty ambany aty izay hafa ny mode de calcul andraisan'ny ny impôt de io zany mitovy raha-piasam-panjakana tefa hitovitovy karama am'lay olona eo anelanela atao am'le hoe sokady le olona mandray le 13%. Io zany mila jerena tsara zavatra ny olona nianatra zany. Zay indrindra ary mandany fotoana kanefa tsy misitraka an'izany kury izy io nefa kanefa eo amin'io le olona mandray le 13% mihitsy zany eo zany ny tena ataoko hoe tena miasa mafy ary mampiodina ty fireneny ty ao no ahitanao ny chef de service inona sy ndretrarehetra ao no ahitanao azy directeur zany efa tafiditra le ambony be zany chef de service chef de division inona département ao zany ny tena ahitana azy de eo zany mila jerena tsara ary zay de zaho anatin'ny commission finance fa de tsy anaiky mihitsy nafa tsy maintsy hijery hoe ahoana moa nanaovanareo an'ity calcul ty de tena mba meo exemple concret zahay ho teneninay amin'ny vahoaka hoe raha mandray an'izao nareo de zao fa tsy atao aty fotsiny hoe appliqué ny ty amin'ny mois de mai dia mandray an'izao nareo fa avoay aminay le izy de ho avoaka anay tenenina mivoaka hoe raha mandray an'izao ianao de zao zany no impôt anao zao no arotsaka ao aria zao no raisinao teo de zao zany raisinao zao ty zany différence ty zany tongany aminao aleo hita mivoaka ohatran'izay fa tsy tenenina am'izao fotsiny le de any fa aleo fataboka fatapirenena hoe zao marina fatombona ho anareo nare 25 miasina fatombona 25% de zao ho an'ny 13% de zao ho an'ny 5% de zao ary ny tena mbola baraky mipetraka raha de zao ho anay zokul aiza zany ny catégorie sina ho anay zokul ny zokul koa ve de ho atao an'izay hoe zokul mambony be de 5% zokul anelanelany de 13% zokul aty 5% de ahoana fomba ka jerena zay catégorie na zokul hoe eto ny zokul mila pina eto zokul tsy mila pina eto zokul enelanela ka eo koa zany mbola problème koa fa tsy hoe resana do hoe miakatra de tonga de fa vitany tamy taloha mantsy de hoe miakatra 10% tonga de any 10% daholo fa ty nasinan'io de aleo hitao ka zay no misy calcul maro be manko sady ny mampime anatin'le izy eo aloha zany le mpiasam-panjakana fa mpiasam-panjakana mazava be tamin'ny voalohany volana me deputeram-bo ary niatrika fandarina de tena tsy faly mihitsiny zany amin'ny hoe tsy io ny tadiavinay nanana proposition 30 à 50% mpiasam-panjakana mbola eo am'le fiatrehana vidim-piainana fotsiny iny le efa nateraka le tsy fampiakarana be da be teo loatra le fitotongana nylay vidim-piainana sy tsy fahafahana manao ny fahefa mividy pouvoir d'achat le mpiasam-panjakana zany ho an'ny mpiasam-panjakana zay fa mbola tsy miady hevitra izy ny amin'ny hoe mbola manana anjara zay tamin'ny loi de finance initiale teo ny tokony hijerevana sy anatsarana karama mpiasam-panjakana faharoa zay ary fahatelo mbola hiakatra le vidin'le solika dikan'izay mbola ho fois 2 am'ty vidim-piainana iainanyty ndray le vidim-piainana ho avy eo de eo misy le mahatonga le mpiasam-panjakana am'teny hoe zay nge fa manome proposition le alignement na grille indiciaire fa le fanjakana tsy mety miditra amin'io satria le fanjakana tsy manam-bola fa matika aminy fotsiny de io ndray zao faharoa mbola mamato tena efa am'teny le sehatra tsy miankina 9,9% ny vitanay de lasa mbola nitetateta nampiakatra le enalela 30 000 ariary de lasa 250 000 ariary de iny hoe ho raisina subvention raisiny fanjakana de vola fiaizana anaovana io manko le tsy maintsy hojerevana anareo solom-bavahoaka mahay an'izay deputere rehefa avy eo satria tsy maintsy amorim-bola ndray ny fanjakana anao aménagement na crédit ve fanjakana sa misy linina hafa ndray okitiana eo anatin'ny dia satria 220 000 ariary zany le SME salaire minimum d'embauche de te aprevy izy de nataony 250 000 ariary de izy mandray tany na 30 000 ariary nefa ny zavatra tokony ho fantatry mivoaka malagasy ny mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina tompoko no be indrindra mihoatra mpiasam-panjakana de ahoana ny fomba ahafahana zany mamatatra ro mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina ireo satria rehefa tsy amin'ny fanjakana mazava ho azy sehatra tsy miankina zany de ahoana ny fomba irecensenan'zany ny lista avany amin'ny mpandrara ve any am'ireo patronat ve reo mpiasa zay efa mandola tsakemboka eo anivon'ny knapsa ve
800 000 mipiasa zay raikitra mpikambana ao anivon'ny-kinapitra am'izao fotoana zao ireo ve ohatra ny tena mbola manahirana ty raharaha ty de mbola manahirana sy mampimeo anatin'le izy de hoe le fanjakana rehefa sepitra tsy mahalo karaha manafram subvention anafram tsy mahalo bourse tsy mahalo vola am PAT ny indemnité de technicité 25% am PAT esorina satria tsy saosy le fanjakana tsy mahalo vacation eo zao 2018-2019 ny nalo ny any heure complémentaire ny mpampianatra mpikaroka mpampianatra tsy mahalo vola be da be misy ny amina prestataire ary tsy izy rehetra raha fa mbola ny ampahany zay indrindra 50% zay a de eto ndray izy de mitsofoka hoe ny 30 000 ariary ny elanelany amle 250 000 ariary ho raisy mifanjakana tana de ahoana ary zany fanjakana zay ny tenaiko tamin'ny voalohany teo faniry hoe avaiza ndray zany no amoana nio 30 000 ariary isam-bolana io ho an'lay mpiasa any am privé ary ny teninao teo hoe le karama le ambany indrindra ary zay hoe firy mariny ndreo olona mpikarama ambany indrindra reo de aiza no amoana ndreo vola roa vola afy aiza io baraingo ka izy zany mbola fantanina mipetraka iny hoe ary mila dinena mihitsy hoe avaiza no isy tomana ny vola io de isaky ninona no andraisana azy ary ny patron a ny tompona orinasa efa nyteny izy any anay de tiany zakanay de fa iny fa le vola ho alain'le fanjakana le 30 000 ariary zany no avy aiza tsy maintsy vola mpanjakana de tsy maintsy hita hoe avaiza no akanan'io zavatra io raha zaho sa tsy misy hoe vola milatsaka avy any sa hoe tsy haiko mety any ambadika andray ngamba hoe inona ndray ny zavatra atao sy ndrehetrehtra de tondrano zavatra nefa zany zavatra zany a tsy azo afeniny zany fa tsy maintsy hitan'ny olona zany ka de hitatsika am'ty resaka am'ty session ty zany hoe avaiza ty zavatra ty ary ny tena mbola manahirana ary amin'ny zavatra resaka karaha nefa niry de zao hoe ary tena mbola eritreretina fa raha io zavatra augmentation ataondreo io a zay va nytenentsika hoe alimana grien indiciaire ihany famahana ny olana fa tsy ty resaka hoe pourcentage fa rehefa mipetraka tsara alimana grien indiciaire io indice io a tonga de fa ny valeur en point d'indice de tokony eto io zavatra io ary efa napetraka ane zany zavatra zany ary nary zareo mpitondra an'izao fotoana tamin'ny tetezamita zany de mahita hoe mety le izy fa zany hoe tsy maheva satria tsy manam-bola de hoe aleo an'izay mpitondra lany rehefa avy eo satria mety le izy ary manamafy an'izany ministra tapery ary zavatra nisy zany ary nekena atao amin'ny conseil de ministre zany zavatra zany ary tokony tantana fa manenina tsy atao de verina amin'ny teninao atao hoe raha atao zany zavatra zany de problème le resaka vola le resaka hoe tsy manana fidiram-bola ampy tsara mihitsy zany ny fanjakana hijerena amin'ny zavatra eka eo zany mbola problème zay zavatra problème mbola teraka eo koa de zao ny firy pourcent malagasy no sady tsy piasa privé no tsy piasa mpanjakana eny amin'ny informel eny de tsy maintsy hiakatra koa ne zany ny vidiny na mividiny anana zany zao a tsy maintsy hiakatra mividiny voatabia tsy maintsy hiakatra mividiny vary tsy maintsy hiakatra na de fa nisy plafonnement tsy maintsy hiakatra daholo io rehetrarehetra io satria mbola mpindraro koa ty resaka hoe fiakaran'ny pétrole zay teren'ny tany ivelany ko hoe tsy maintsy ampiakarina satria hita fa tsy mety ny ataon'le fanjakana dia mbola tsy ho ampy ko zany io fiakarana io raha izy zao satria araky lefa nytany sainy atao de efa taloha efa elany ty karaha mampiasa amy privé sy mpiasa mpanjakana malagasy ty nefa tokony hiakatra fa tsy zao e fa ty moa de nisy an'le fiverenina avy any ampitandranomasina iny de fa nandresaka tamin'ny FMI sy ny banque mondiale terena tany de hoe tsy maintsy no niady ny Ukraine sy Russia de tsy maintsy hiakatra ny vidina sanjy fa talohan'izany tsika nefa amin'ny fiainana tena efa tena namay be mbola tsy nisy oro niady teto de fa niteny tetsika hoe enjana be ne mividy le ciment ao enjana be mividy vary sy ny rehetrarehetra mbola tsisy ady tamin'izany ka io a de ny anaraka hiakatra an'io koa ny vidim-piainana zany hoe ny fiakaran'ny soi-disant fiakaran'ny karama ho azo ampy de miakatra koa mividim-piainana de nidikan'izany tsisy varany le izy ka mba tonga le izy isy varany dia tsy maintsy jerena mihitsy ny fomba hafa hijerena calculena an'lay anaovana kajikajy an'lay karaman'ny privé sy ny karaman'ny fanjakana zany fa tsy atao ohatran'io fotsiny tia dia fampiakarana karama ty mpimasy politique ty hoe atao fotsiny hoe
zao ny fitangany vidim-piaina de tsy maintsy ampiakarina koa ny karama de hitanareo fa mikarakarinareo zay fa tsy mahavaolany zany io fa de ika io miakatra io zao de raha mana amy 10 mois de métier zany de fa hijery any amy banky hoe firy indray ry zalahy amy volana amy tapabolinao de fa indray fa manao avance ao amy banky satria le ray volana efa tsy maharaka n'intsony de raha vao betsaka ny olona manao avance de solde any amy banky ho an'ny fonctionnaire so an'ireo miaramila sy an'ireo dikan'izany efa tsy maharaka tsony lay tsy maharaka lay karama ary izany ny fomba fiainan'olona de hijerena ndray zany entina porofona am'ilay mpitondra fanjakana hoe ty zavatra teny zavatra resaka routine fotsiny io hoe resaka routine hoe tsy maintsy atao de atao de atao pimasy hoe nampiakarina iny karama fa raha tena hoe amany olana de andraso Paoly fa tsisy olana voafaha zany eto raha resaka karama io izay indrindra ho andrasantsika ry hoentitsika foana ny adevitra fa atsika mikarika amin'ny marina amin'izy ity satria zany tena andrasantsika député Rambo de hoe firy marina efa recensé ve zay hoe ny olana le logiciel augure natao ho an'ny mpiasam-panjakana ahafahana mikarika anisan'ny mpiasam-panjakana tsy mbola afaka mameoka tsara mihitsy chiffre exact hoe firy nisan'ny mpiasam-panjakana satria fatatsika tsara mpiasam-panjakana akoatry ny fonctionnaire nefa ny ECD sy ny LD kevetsy efa nisy oeraoera ministre ny asa-panjakana hoe efa nisy fonctionnaire fantôme zao de mbola le fonctionnaire fantôme mbola adevitra be député Rambo de mitady zany tsika zany satria tsy maintsy ho fantatra nisan'ny mpiasam-panjakana aloha vo afaka mieritreritra ny fanjakana ametrize ny isa misehatra tsy miakina satria be lavitra ho isika ny mpiasa misehatra tsy miakina mihoatra ny mpiasam-panjakana zany donc zany le logiciel augure natao amatarana an'izy mbola tsy afahana mamaritra tsara hatseto hoe firy le fonctionnaire fantôme firy le fonctionnaire ECD ELD FF sy ny fonctionnaire tsotra na le any am'le organisme rattaché any am'le établissement public samihafa raha mbola mila fantatry ny fitondra le hoe 5 13 iny koa tsy fantatra koa ny tena antony tonga an'le 13 tamin'iny aloha hoe inona ny an'izay fa 25 aloha isika zany tamin'ny fifidianana zany de mbola faharoa inona indray ny logiciel eo ndray manko ho avy ndray le hoe ndraso aloha fa mbola manao digitalisation zay amin'ny isan'le mpiasa misehatra tsy miakina tsy mora nge mitady an'io hoe manana statisticien tsika manana mathématicien tsika manana ingénieur na resaka informatique mivoaka tany amin'ny enia fianaratsosiny rehetrarehetra fa ahoana ny fomba ikajiny zay mihitsy nge hoe député Rambo le mampime tsika ao anatin'ny ty raharaha ty ahoana ny fomba amoahany fanjakana an'io isy io de raha miteny fotsiny zany zao ohatra maka chiffre ambany be tsika zany hoe 500 000 isa 10 metsy isa tena maka tena chiffre ambany be mihitsy tsika no isa mpiasam-panjakana nao mpiasa misehatra tsy miakina zay ho subventionné ny fanjakana am'le elanelana 30 000 ariary de ahoana no afahan'ny fanjakana amorim-bola 75 milliards de FMG isam-bolana am'le 30 000 am'le 30 000 raha ohatra ka 500 zany ara tena isa farany ambany zany raisitsika zany député Rambo ve eo ny atsika teneny mamorona olana vaovao azy foana le fitotram-panjakana fa izy tsy manana vaolana de ny ataony zany de miridiculiser de sur atsika fa zao tsy mbola tena tonga de ivoaka marina izy miteny hiatra amin'ny volana mety de le 220 000 ariary le zakany tsy miankina aloha zany mety hiatra fa ny fanjakana mety anana ny argument mikasika an'ilay 30 000 ariary ahoana na fa fanjakana efa bankropitra tsisy vola de vola iza no sotosotomina araka ny teny député Rambo teo de io zany mbola anaovana gymnastique be député Rambo ijerevana ny anatin'ny loi de finance zay mity zao teneniko anao tamin'ny farantao zany dia io vola omena reo zokiolona mpiasam-panjakana efa misotro rononondreo zany dia tsy ampy ary isa-taona dia mameno banga foana rehefa misy loi de finance ohatran'io mameno banga foana misy session ohatran'io zany hoe ty vola ty tompoka de fenona ny vola hoan'ny zokiolona ty alefa maka ty iny aza zany fenona fa hoan'le mpiasam-panjakana zay raisy mifanjakana tanana tsy hoe vola avy miala avy any am-posy mpitondra goavana be reo na hoe partenaire privé miaraka amindreo sindretra de hoe mba ampisamboraina aloha fa tsy maintsy vola mpanjakana hitan'ny olona hoe ty le
fanapin'le 30 000 ariary mandeha makary tsy maintsy huit io de huit ao hoe avaiza nisy tomana ty sy ndraitra za zany mana amin'izy io a fa dia engane mba tsy ho zany fa za de mana zany a hoe tsy maintsy misy indray zany a ny any amin'ny ministera any tonga de fa tapahana de tapahana de engany mba tsy ho any amin'ilay atao hoe ministera misahanany sosialy no tratran'zany a fa ny any de raha riko hoe tiany am'le ministera loatra an'le hoe raha hoe roatra le hoe ny amin'ny secrétariat d'État ny tanambaovao zany no sorona amezany any mpiasa any am'irele secrétaire any am'irele ministera no antony le flyover tony zay tsisy ninona fandeha mipetraka fotsiny a rano no alefa ny any amin'ny primature any any tapahany mba amezana an'le olona taratasa rehefa tsisy ko aiza re aiza raha lizy no hita ny anko raha tsisy anaovana impression de hiteny aho hoe zany tokony ho hita zany problème hoe zany 30 000 ariary zany tokony ho hita fa teny aminao mihitsy hoe teninao teo de hoe le olona le tena le omena le 30 000 ariary de aloha alazava mihitsiny hoe firy marina ny olona mahazo an'io a de ohatran'izay koa ny ary amin'ny mpiasam-panjakana firy marina le olona tena mahazo an'io ary zany hoe toko hita amin'ny statistika ane zany zavatra zany fa ny statistika tsika ko moa indraindray a ohatran'ny tsy asina considération inona ny atony tsy asina considération le izy hatram'izao fotoana zao ne mbola tsy navoaka amin'ny prime ministre ny lalàna mikasika ny statistika hatram'izao fantanina napetrako tamin'ny herintaona zany tamin'ny prime ministre fa tsisy foavaly hoe aona mbola tsy avoaka efa ao aminy io lalàna io a mbola tsy mivoaka zany zavatra zany a mampiahy ady olo satria resaka chiffre eto a resaka vola ka rariny raha tenenina ohatran'io satria ny vahoaka ane mandoa an'io vola io contribuable mandoa an'io hatramin'ny mpivarotra ananary mpandoa an'io hatramin'ny mpivarotra ery amin'ny berotika ry mandoa an'io daholy hatramin'ny mpivarotra eto mandoa an'io daholy ka rariny sitina ohatra hoe mila fantatra mazava ity resaka momba an'ity fampiakarana karaha am'ty a hoe vola avy aiza makaiza de iza mahazo azy de hita ao de rehefa mahazo an'izay de hita indray hoe mahavita an'le ray volana ave sakarakory amarana atsika nakatona atsika niny rideau an'le fampiakarana karaha miny fotsiny satria tsika teo deputeram-bonaka le hoe isa farany ambany amin'ny mety ho isan'ny mpiasany amin'ny sehatra tsy miankina zany a any amin'ny 500 000 maka tena ambarana satria io zavatra resantsika io manko misy dikany daholo io zany rehefa hoe sehatra tsy miankina zany de ositsika hoe raha tonga any amin'izay isany resantsika zay satria betsaka lavitra mihoatra mpiasa-panjakana anisan'ireo raha ohatra ka vita tsara le recensement ary miditra ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna reo sehatra tsy miankina ireo ny atao hoe miditra tsara ao anatin'ny sehatry ny ara-dalàna mazava tsara izy imposable izy aty amin'ny fanjakana arak'izany ianko dia mandoa an'ilay a knapsa siosty amin'ilay isam-bola na fahaloha zay mampiasa mpiasa moa zany ny fanarahana ny lalàna ary mandrotsaka ihany ko reo patron zany am'izay cotisation knapsa siosty zany de dikan'izay dia mivoaka le izy fa io tsy maintsy mbola hiteny fanjakany anao digitalisation tsika tsy maintsy ho atao tena fanisana an'ireo sinsisa fa raha raisitsika fotsiny lo ohatra hoe maka tena hoe isa farany ambany tsika hoe 500 000 dimihetsy ny isa mpiasa amin'ny sehatra tsy miankina eto Madagasikara 75 milliards de FMG isam-bolana de manome 900 milliards de FMG isa-taona ny tsy maintsy tadiavan'ny fanjakana anyetsemana ny 30 000 ariary zany de vitantsika eo satria efa bankrouptra le fanjakana eo tsika mahita azy eo tsika mahita azy ary oarahana akaiky io zavatra io araky ny teniko tao hoe ny ho an'ny patronasy ny mpiasa privé zay mandoa an'le izy de mitovy ary amin'ny mpiasa-panjakana zay voatapaka 4% isaky ny amin'ny karamanina ary amin'ny caisse de retraite civilo militaire zany de any moa zany efa hoe ny any amin'ny finance ihany manao azy fa ny ato zany mila rahana akaika ary hoe vola avy aiza io zay zany tena mila fantarina hoe avy aiza le vola de mandeha makaiza zay zany ny amin'iny mihintsika fa tsy maintsy resaka momba an'io ny FMI satria ny FMI de sarotiny amin'ny kitapom-bola mpanjakana de resaka stabilité financière zany tena hidiran'ny FMI lala indrindrandrindra ty resaka caisse de l'état ty satria ny mamatsy ny vola mpanjakana ahafahana miodina manao asa de aza dinitsika fa ny aide budgétaire zany amin'ny alalan'ny FMI zany bref iny zany fa efa andeha hiatrika amin'ny fanokafana amin'ny fomba ofisialy ny février anteny meram-pirenena ianao député Rambo nefa misy zavatra tsy arotsy ty tsy maintsy ho antaniko aminao ihany
tamin'ny fotoany nandalovanao teto de niresaka ianao ny amin'ny hoe tokony tsy atoritory ro rafitra ty meny anivon'ny fokotany mahakasika indrindra ny fifidianana na de mieritreritra antsika hoe tsy mbola mety mihitsiny ary io mbola hitondrantsika fanadihadiana satria lay mpitondra tenin'ny gouvernement manko tamin'ny fandarana tsy ho tompotra miono de tena mbola nanizingizina mihitsiny le resaka senisiny ny ACC hoe io nge no napetraky ny fitondrana teo aloha de io ny dimbiasanay de rehefa ny dimbiasanay tsisy afatry ny mampiatra lalàna zay de matahotra indray zareo atry amin'ny ankilano izy atrika amin'ny fifidianana tsy tsisy ka mariny zany tsisy diso anie le teniny hoe io napetraky ny le rafitra teo ano selisiny ACC fa ny olona tsy nanao akady afetsena ohatry ny anareo ka mivady ministra ato natao ato amin'ny seni zay avy mambrany ACC teo aloha mivady ny SGP ato natao mambrany ACC ny namana tato amin'ny gouvernement natao tato amin'ny ACC ny namana tato zay mpiasa tato aminareo any natao ato amin'ny seni sinsisa sinsisa de maily ny olona hoe anao dola makoto reto olona reto zay nge mahatonga ny olona iteny tsy mety io zavatra io zay mahatonga ny olona miteny an'izany fa mbola anaovantsika fandarina manokana moa zany satria hoenotsika le feon'le ramatoa fa eto députeur mbo misy an'ity resaka tena fidinana ny fotony mihitsy fanaraha-maso mba tsy ho votsony isika mikasika indrindra ny CLR eny anivon'ny fokotany aiza ho aiza miboribory tamin'ny faefatra misy any députeur mbo na ny faritra zay fantatrao fefa mba mihetsiketsika amin'izao fotoana izao satria ilainy ny mpikatroka tiako Madagasikara ihany koa sy ny mpanohatra mahafantatra an'izay information zay raha ny zava-misy eny amin'ny boribory tamin'ny faefatra zany fanira amin'izao fotoana izao dia mitaraina ny ta hoe ny akamarony ny broany fokodimany noho ny atao hoe tsy faiza mitatana sy ny vitany lana ataony lehibe an'ny fokotany zany ny amindrindrindrindra ny am'ty asany CLR ty ny eny amin'ny fokotany de aloha zava fa misy ny atao hoe pomba ny mpitondra ary misy mpanohatra ny fitondrana de eo amin'ny CLR io zay atao hoe mpijery mpanara-maso ny liste olona mpifidy dia ohatrany hoe matsiaro tsy misy an'izany fahalalahana mijery zany any eo amin'ny antoko tiako Madagasikara ary etsona ianareo mpitondra fanjakana mba han'olo anao fifidianana ny filoam-pokotany zay eny amin'ny district amin'izao fotoana izao satria dia tena ahilitra mihitsiny ny membre ny CLR amin'ny fokotany sasany ato amin'ny boribory tamin'ny faefatra zany tsy hiteny fotsiny afa-tsy ny eo amin'ny fokotany Maderanamotana tsy hiteny fotsiny raha tsy ny eo amin'ny fokotany Troazy Sonerana tsy hiteny fotsiny raha tsy eo amin'ny fokotany Troia maro ny fokotany tena mitaraina amin'izao fotoana izao fa dia ahilitra tanteraka tsy avela hijery an'izany ary ny CLR zay tompona ndraikitra hijery an'izany dia tsy mahita ny lehibe am-pokotany amin'izao fotoana izao miborony fa ny liste électorale zay misy boky anankitelo dia ny trano lehibe amin'ny fokotany no hita ary misy ny atao hoe ady atsena mihitsy ny angamba mba tsy lazana hoe fanalambaraka goavana mihitsy zay vao mety mampiseho an'izany ny lehibe amin'ny fokotany ka zay ny teneniko hoe aza manaiky mihitsy ny isika eny fotony eny zay anareo zay membre ny CLR ato amin'ny boribory tamin'ny faefatra ato amin'ny fokotany 2 tereo ny lehibe amin'ny fokotany ampiseho anareo ny liste électorale hijerenareo ny anaranareo menakavy hijerenareo ny anaranareo mpitondra antsika ireo hijerenareo ny zavatra tsy mety sosanatriny zany efa misy olona maty de mbola voasoratra ao de mbola misy karapan'olo jerena zavatra tsy mety sy zavatra mety ao tadio tsara fa mandeha ny fotoana ary heri-taona mahery kely sisa de tsy maintsy hifidy an'izany filoham-pirenena zany isika ary zany heri-taona mahery kely zany dia ohatrany tadio ny fahatongavan'izany fa tsy apozina akory de hoe efa 2023 efa voandreo tsika tamin'ny fifidianana ny 2018 teo tamin'ny filoham-pirenena efa voandreo tsika tamin'ny fifidianana solombavam-bahoaka tsy ho voantsontsika am'ty mba tsy avoaziny atsika nefa dia
tsy maintsy mijery akaikinareo ny liste électorale any amin'ny fokotany tsirairay avy any. Ampiasao ny paikady ny tenenina tamitsika tany amin'ny fivoriana, ampiasao reny fa tsy atao ondana fotsiny, tsy ho tenenketo satria tady koa fa reo mpitondra reo mpanohatra antsika reo koa ane, reo koa miaino anty fandarany tia de eo izy makatahaka sy mijery ny zavatra tokony atao mety ka tsy ho tenenketo ny paikady efa tenenina tamin'ny namorinanareo mpikamana tao amin'ny bureau fokotim tamin'ny 10 avril teo. Maro be nareo tonga tao nisy 200 mahery dia ampiasao zay paikady menanareo amin'ny zavatra zay, ary aza dino manao tatitra miteny ny olana hoe zao ny olana misy aty aminay, zao koa aza miandro mena baiko fa raha tena tianareo ny antoko, aza miandro mena toromarika fa rehefa tianareo ny antoko dianareo tonga de mandeha aminany resaka volontaire resaka conviction ijery an'izay hoeto ny namana ijery ny zavatra zay. Fa raha vitanareo manao an'izay tsotra be 2023 tonga de vopetraky tsika amin'ny toerana misy azy ny filoha Marc Ravalomanana hitondra ny tany sy ny fanjakana. Ka isan-kerinandro raha mbola miakatreto de tsy maintsy teny aminareo an'izay zavatra zay foana satria efa mangiry firy loatra ty fiainan'ity, efa tena miantra matolana ity fantrano tia ka mba ilana am'izany dia tsy misy afa-tsy ny fifidianana fijerena ny listy mifokotany mba ahafahantsika mametraka ny filoha Marc Ravalomanana hitondra ny tany sy ny fanjakana. Zay angamba ny amin'iny faniry ary tsara mihitsy ny tenenina hoe tsy hoan'ny 4e marery zany fa ho antsika rehetrarehetra fokotany rehetrarehetra rehefa misy fokotim dia zany no tokony atao fa tsy ihany fotsiny hoe ihany rehefa voadona azy zay vao hiteny aty ka izao tsy fotoana zany zao fa efa mbola manana fotoantsika jerevana an'io ary efa any amin'ny fokotany any am'izao fotoana zao io liste électorale io de miteny aminareo jerevo fa aza mandrimandry manana retina satria araky ny teniny namana faniry tao ny fitsipika filalaovana efa any am'jareo ary iny efa iditsika hoe tsy maintsy ovana zany code électoral zany anaovana concertation nationale. Ny mpitsara de efa andrareo io ACC zay divantsika hoe tsy izy io tsy mety io ary mila ampidirina am'zany concertation nationale zany. Ny atao hoe commissaire au match bandedy farany ACC de mbola andrareo koa de mbola diko nefa tenentsika hoe tafiditra anaty concertation nationale daholo zany fa atsika ty amin'ny base tonga dia efa tsy maintsy mijery satria any amin'ny liste électorale io nanjarantsika fa na ty ambony aty de amin'ny zay tompona andraikitra mijery any zavatra zay angamba no entina marana anazy faniry fa dia misaotra betsaka tamin'ny fiarahan'androany ary misaotra betsaka nareo mpieny koa naharitra ny aino tamin'androany am'ty fandarany ty raha ny tokony izy tena tokony mbola toizina kanefa tsy maintsy hojerena koa ny fisokafany fivoriana rehefa avy eo amin'ny 1 dia tsy maintsy andao anareo fa dia raha sitrapon'Andriamanitra mangataka amin'Andriamanitra isika dia eo netondray amin'ny herinandroany tahako zao. De misaotra ny député colonel Rambo zany tsika niaraka tamintsika teo fa omendalana izy moa mbola hiatrika ny adidy amanandraikitra lehibe amin'ny mahasolombam-boaka ny Madagasikara azy. Ny fivoarany vaovao zany teny Anosy dia nahemotra amin'ny fahaefatra amby 20 ny volana May indray zany fitsarana Clémence Rarinirina satria dia miandry ny mpitory, iza ny mpitory? Ny État malagasy. Ny fanjakana malagasy ny mpitory de ny mpitory tsy ny potra. Fatatsika tsara tamin'ny fomba nanenjehana Clémence Rarinirina de vesatra roa nanenjehana azy. Eo zany lay hoe famoriam-bahoaka tsy nazona lalana ary eo ihany koa le fanakorontanana. De reo adevitra roa reo zany zay nisamborana azy ary nitondrana azy. Ino fomba nitenenana ny samborana iny? Ny corrigeny teo nivon'ny tandrony filaminana izy nge tsy nisamborona fa noentiny izy noenona fa misy zavatra zay intention zay nikasainy atao de inona ny antony nahatonga zany no amboamboariny zareo teo anivon'ny fitandromana filaminana izy fa ny fantatry ny rehetra dia ny fomba ny samborana azy de tsy ara-dalàna. Io le ambaratsika vakiko eto mihitsy manko satria eto ambany masoko eto mihitsy le izy amin'ny 1.5 amin'ny lalam-pandrenana. Ny olona rehetra de mananjo amin'ny fahalalahana ary tsy azo samborona na tanana ponja tsy amin'ny antony.
de avaiko izy azavaiko izy amin'ny teny frantsay mazava tsara mihitsy ny article 9 hoe toute personne ozy izy a droit à la liberté et ne peut faire l'objet d'une arrestation ou d'une détention arbitraire. Mazava tsara mihitsy zany kanefa ny fomba nysamborana ny clémentine de iny aloha zany de efa tena hoe arrestation arbitraire iny, samborona tsy amin'ny antony. Fototra izy avy eo fa zao ndray zany zay nge le hoe amin'nisy endrika filambaniny daholo zao lafin-javatra rehetrarehetra zao eo ampiandrasana am'le enquête fond any amin'ny fahasivy volana Mai lay mpanolontsaina tanàna miaraka de naemitra any amin'ny fahaefatra amby 20 volana Mai mahakasika indrindra ty raharaha ty de tsy mipotra ny mpitory ny eta malagasy ka raha mahatsiary voelingelina le eta malagasy hoe nisy famorim-boaka tsy nazo alalana teo nandika lalàna le olona, nisy fanakorotanana teo na ninona tsy mipotra le eta malagasy mba ilazana marina. Fa zao tena fanaovana tsinitsinina ny zo amakasin'ilay olona mihitsy zao na nendriky ny fahalalana androany fahatelo ny volana Mai nefa zany ny ametrahana ny andro isam-pirenena ho an'ny fahalalana ny asa fanao gazety. Aza tonoina fa mpanao gazety Clémence talohany na tompona andraikitra azy maolom-bo fidy azy ihany koa mba niaina zany fahalalana zany ary tao ambadiky le olona zay natsony na ny taxi na reo fikambanana marobe ihany koa de nampiasa an'ilay article 11 na 1/12 ao anatin'ny constitution mananjo hahalala vaovao ny tsirairay. Tout individu izy a droit à l'information. Dikan'izay nisy olona niandry any Clémence teo, nisy olona niandry any taxi teo, nisy olona niandry any nature tao, nisy olona niandry any GNRMDM teo, nisy olona niandry any fikambanana marobe teo mikasika ny fitantanana ny tanàna Antananarivo indrindra reo nifidy azy amin'ny olombo fidy azy. Donc le droit an'le olona ihany koa lay voalaza nyty constitution ty zay mananjo alala vaovao de vo hitsakitsaka ao anatin'izany. De zao zany na tiana na tsy tiana resahan'ny fitondram-panjakana vokatriny fitsarana naemitra ny fahaefatra amby 20 volana Mai iny dia efa tsy mari-pototra aloha le endriky le fitoriana. Tongotsika de maka fijery am'izay lafin-javatra zay mianalize an'izany. Fa faharoa ihany koa lay toetra ratsiny le fitondram-panjakana lay manelingelina fotsiny ihany lay manao zay tsy hafahany rehetra maneho hevitra nefa milaza izy fa firenena demokraty Madagasikara manaja an'izany demokrasia zany nefa zao ny endriky ny demokrasia ampiarina eto Madagasikara. Ka io mila fahatongavan-tsainy rehetra io satria ohatr' zany le endriky le fitondrana le régime am'izao fotoana zao amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsiny tsy avelany ianao hiaino, tsy avelany ianao hampiasa ny zo sy ny fahalalanao ary tsy avelany koriny ary ianao hahafantajavatra arak'izay javatra tokony ho fantatrao voalaza nyty constitution resahantsika ity. Ary iza nanao an'ity constitution ty 4e république tamin'ny novembre 2010 ity fitondrany ty ihany fony teteza mita zany de izy ny tsy manaja an'ity nefa mazava tsara mihitsy ny ato amin'ny zana-dohateny voalohany ny am'zo manandraikitry ny isambatan'olona sy ny zo politika de manjaka am'le fitondrana lay fampitahorana sy fampirorona ary fanagadrana an'ilay mpaneho hevitra. Zany ny zava-doza ataon'ity fitondram-panjakana ity de tsy mieritreritra akoriny hoe misy zoany iny olona iny voelingelina na niendriky ny fafambaraka fotsiny na nisamborana azy sy ny amezivezenina azy eny anivon'ny fitsarana ary. De raha ohatra ka mieritreritra le fanjakana hoe tranquille ny conscience manana ny fahamarinana izy maninona ny tsy nipotra manahirana le izy tena le mauvaise foi zany anatin'le tsy fahaiza mitondra tena mibaribary loatra ho anareo mpitondra fanjakana fa mba mamangalahony raha edy fa izy io misy farany ambaratsika foana izy io misy farany hoa io misy limite io zavatra ataonareo io fa niany anareo aloha zany mbola mibitaka sy faly fa ambadika maraina sasahirana ihany ny am'izay fomba fanao ho any tsy fanajana lalàna zay ka mba hajao ihany reny lalàna tompoko mba hajao ihany ny zo isambatan'olona fa aza député natao tsinitsininy etran'izao ary efa mba niteny le vehivavy hoe za vehivavy kely ty ve ny ampiarinareo am'izao de tsy mety menatra ianareo de mifandrimbona nytory azy zao tena le état tsy le commune lehibe ny tanàna tsy le mpanolontsaina ny tanàna vehivavy fa ty ny état malagasy
Any amin'ny resaka législation sy contentieux manko misy an'izay. Manahira analyse fa resantsika amin'ny fotoana manaraka zay ady hevitray na raha misy fotoana rehefa avy eo de ampiarahantsika ao anatin'ity resaka 3 mai androany ity zany resaka rehetrarehetra zany fa angataka faingo kely amin'ny namana teknisiantsika de hiditra andray vahintsika rehefa avy eo zay efa eto akaiky eto any Matoa Roger Guy Rangodinarson fantatry ny rehetra amin'ny anarana hoe Ragy zay mpanao politika olon-tsotra efa ansedrany mafy ihany koa amin'izao fitondrana zao satria efa gadra politika fa mijoro izy izarany heviny amintsika izy androany ka alohan'ny andraisana amin'Andriamatoa Ragy zany de anaraka nyty faingo vetivety ty de ny tena kisotrano eto de milaza amintsika misy mantamantsika izy riny de adiniko ny resaka azy teny ampiandohana fa tratra ny tsy fahasalamana ny namantsika Rina Arabe Mananjara de mbola tsy afaka miaraka amintsika izy androany de anaovana fankahirezana andrina mba azony fahasalamana feny zany fa tena somary sahirana izy am'izay tsy fahasalamana zay zany de tsy afaka niaraka amintsika inotsika fa rehefa matanjaka izy de anainga ny tongony hiakatra hiaraka amintsika eto an'ity plateau ty ndao ara. Iny faingo virgule kely iny no nalefatsika zany ahafahantsika mandray ny vahiny hiara-dalana amintsika amin'ity marain'ity efa avy nandray ny député colonel Rambotsika dia handraindray ny vahiny Andriamatoa Roger Guy Rangodinarson miarabanao Andriamatoa Ragy. Miaraba namana faniry. Miaraba ny technicienne rehefa ao ambadika indrindra ihany koa zany miaraba ny namana Rina zay tokony tonga eto fa tsy salama de mirary fahasalamana anao Sandro be de miaraba ny mpijery rehetra mpanaraka ny miara-manonja na ao amin'ny point 95.4 sy ny radio Mada sy ny eto amin'ny télévision MBS ny any eto toerana na ny velany salama ataontsika ohatrohatran'izao mifandrindrana an'le adevitra aloha Zoko be Ragy alohantsika aloha iresaka sosialy satria enanivo ny fiarahamonina eo ianao mandehandeha ianao miaina ny zava-misy isan'andro san'andro miaino ny vaovao samy hafa koa de alohantsika aloha iresaka sosialy sy ara-toekarena de rehefa avy eo tsika andeha moramora makany amin'ny lafiny fifidianana ny politika iresaka kely amin'ny resaka senisy ACC ny teneniny député Rambo io tsika zany de indrindra ty resaka demokrasia ty antso jay zay atao am'ireo olona zay maneho hevitra satria manakaiky koa ny volana me ka ho antaniko anao fa mino fa manakambara ianao zany resaka volana me zany tsika foana zay tsika mifampizara vaovao miresaka mitaiza tsika mifampizara ihany koa tsika fandalinana zany mba hahafahantsika mandinika ny hoavy hiatrehantsika le tena hoavy ananatsika fanantenana fa tsy hoavy tena motika sy amitaka atsika eo ny tsy maintsy hitandrematsika vahoaka sy olom-pirenena zany tsy mahazo manao fahadisony itsika hiatrika ny hoavyntsika manaraka eo ampo ny 5 taona niteteza mita nanam-potehana ny firenena zay efa nisongadina sy mipotra ary nahazo toerana teo amin'ny sehatra afrikana sy izao tontolo zao Madagasikara fa ampy ihany koa ny nisaviana fahefana tamin'ny taona 2024 ka natao fotsiny zay niakaran'izao fitondrana zao fahefana fa tsisy nininina vita fa fahampotehany firenena ary tena mitotongana tena lapoasy mihitsy lendriky le fitondrana ikan'izay tsy maintsy mibanjina ny hoavyntsika ary zay no anairanay ny saitsika olom-pirenena rehetra mba andinika lalina sy saitsaina fa hoe misy taranaka ange ao aoriana zao isika eto zao hoe tokony andova tsara nyty Madagasikara ty dikan'izay tsy maintsy mila fijoroantsika sy fahasahitsika amin'ny saina na de 2 minitra monja ara mba andinika lalina amin'izay fiainan'ny firenena izao sy ny hoavy
le matoraky eny anivony sosialy eny no misy anao malaza be ty resaka vidim-piainany ty, malaza be ty resaka hoe hiakatra ny vidin'ny solika, malaza be ny fitakiana etsero grevy ataon'ny mpampianatra, ataon'ny mpianatra, ataona mpiasa zay tsy mandray vola, ataon'ny mpiasa zay mitady fampiakarana karama, ataona olona entreprise izy zay miasa amin'ny fanjakana kanefa tsy nahazo ny volany sy ny sisa akoatrany hoe fifanenjeny tsy mivarotra moron-dalany ny tompona andraikitry ny commune. Marobe zava-misy tsy fantako hoe ahoana ny fomba ilazako azy fa tonga de nataoko banky tokanetra zay endriky ny olana ara-sosialy eto Madagasikara zany fanjakana moa io mpanao sarinady sary mendrika lava io tokony amorona production mihitsy le fanjakana ao anatin'izao na hoe oeraoera production na dedaka production satria tena mpanao cinéma le endriky le fanjakana zany manakona le zava-misy rehetrarehetra fa rehefa vita ny fandraisantsika ny Zokberagia dia maky ny soratsoratra avy amintsika ampijeritsika ndao ary le matoraky Satranao namana fanery marina tokoa fa vomaritsika no nankalaza ny voalohany volana May fankalazana ny fetin'ny piasa. Afaka omaly fa omaly faharoa fakomaly fa mbola tsy tara. Zay andro resam-pirenena ho an'ny mpiasa manerana zao tontolo zao. Ary tsika eto Madagasikara dia anisan'ny mahavitrika tokoa amin'izy io. Koa dia miaraba ampanajana sy ampanetretena ny mpiasa rehetra eto Madagasikara na miankina amin'ny fanjakana na tsy miankina amin'ny fanjakana na ny miasa tena hatrany reny mpivarotra amoron-dalana sy reny karazana asa rehetrarehetra reny zay atao hoe asa mahavelona ny tena. Ray zay. Faharoa, raha resaka asa io namana faniry dia tsotra ny ilazako azy. Ny tena efa elan'ny enana ihany teto Madagasikara ny tombon'andro no mihin'Andriamanitra ny tena. Betsaka zay zavatra efa natrehan'ny tena zay raha resaka raharaham-pirenena. Anisan'ny songadina tiako mareny amin'izany dia ny volana May. Io volana May io teto amintsika tamin'ny Repoblika voalohany dia nalaza tokoa ary milahatra ny mpiasa. Milahatra ny hery velona rehetra ao anatin'ny sehatry ny asa na miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana. Ary tena nisy firaisankina. Ary tena nisy firaisankina mihitsy. Ino amin'io arabe ny fahaleovan-tena io ny filarana tamin'izany. Natritry ny ataontsika atondro teo tamin'izany. Tsisy resaka politika mihitsy ny tamin'izany fa tena tonga teo mpiasa. Satria maro ny syndicat ary indrindrandrindra zay saorana ihany kosa aloha na zany na tsy zany ary ny fitondrana tamin'ny Première République fa nalalaka ny fanaohan-kevitra raha olona tsotra sy ny syndicat. Ny politika moa zany dia tsy maintsy misy foana iny fa tsy anjarako tsony no mamafota mandry ny zavatra nisy. Ny fahatelo dia mikasa ny volana May. Raha tsika malala fa manatantara tokoa zany volana May zany eto amintsika namana faniry dia ny fahatelo ambin'ny folo ny volana May. Tena mpanetretena zany ilazako fa raha ny hetsika rehetra nanomboka tamin'ny 71 tamin'ny affaire Monjajaona raha aman-dreny Monjajaona mialatsiny fa mindrika mpanajana manona ny anarany. Azadino fa tompoko la Monjajaona dia député Antananarivo renivohitra tamin'izany. Tamin'izany mbola tsy misy député Madagasikara fa député isaky ny faritra ny ilazana azy. Nanana izy azy tokoa ny ray aman-dreny Monjajaona tamin'izany. Faharoa, ny hetsika tamin'ny 72 mbola tanora ny tena tamin'izany dia anisany nanana andraikitra be da be tokoa tamin'ny fotoan'androny. Nandeha ny tolona rehetrarehetra sy ny événement teto amintsika anisany foana ny tena tamin'izany. Nandray anjara. Za tsy tena nanohitra sa tsy manohitra fa nandray anjara fotsiny amin'ny materan-tany malagasy ny tena, amin'ny citoyen tena. Misy zavatra tsy mety eto amin'ny firenena dia mijoro ny tena. Dia atao hoe azy lazana hoe sisapaty mialatsindra ny tena izay sisapaty ny tolona reny tena raha ny tena jerevana. Ny farany teo moa zany dia afaka ny efa voalazana teo tsy anjarako no tanisa azy fa anisany efa nitondra mafy nanomboka tamin'ny taona 20 ary niantra tamin'ny tena ny zavatra nisy tamin'ny taona 2012 sy ny 2012 dia zao ny tena moa mbola ato. Ny tiako atongavana zany dia zao. Ny firenena ny olona dia misondrotra miakatra ny farim-piainana. Ny olona miakatra hatrany ny fahatsarana ny fiainan'ny vahoaka ao anatin'le firenena anankiray. Na aty Afrika io na ny amin'ny firenena lehibe efa mandroso moa efa tsy tenenina tsony fa aty Afrika dia efa misy mandroso. Tsara ary be da be koa ny farim-piainan'ny olona mponina ao anatin'le firenena. Ohatra amin'izany zao Rwanda. Ohatra akaiky dia akaiky antsika Comoro akaiky tsika io.
Komoro efa tena efa mivoatra ary efa eotra tsika ary izy atsoatsy tsika raha nilaza hoe amirambolana aminy efa ny teo ary izy efa nisy sinina anankiray hoe nisy famantarana anankiray hoe efa nanampy antsika ny Komoro ka zay rehetrarehetra zay zany a ny tiako tenena de hiverina am'izay ary hiditra amin'ny resaka fiainana eto Madagasikara tena mampalahelo ny fiainana eto Madagasikara namana faniry satria na ny antony memikorosoahana ny fiainan'ny malagasy milatsaka katerena ny lalina de lalina ny firenena ary tsika tsy mba misonitra hoe le firenena filaran'le firenena malagasy tsy mba misonitra miakatra hoe lasany amin'ny fahadiam-polo ny fandrosoana fa miempotra trany manetsika an'le farantsika le filarana farany fa any amin'ny farantsika tiako tenena zany hoe itsika malagasy mila mandinika lalina mila mijery lalina tsy politika ny jerevana anazy tsy resaka fandraisan-dahatra politika ny jerevana anazy fa le farim-piainana zany hoe le fomba fitondrana an'le firenena mihitsy ny tokony jerevantsika hoe makaizy ty firenena ity ny oeraoera mibetsaka ny fizazahoana mibetsaka fa zaso miteny amintsika hoe mampalahelo ke mijery an'ireo mpivarotra amoron-dalany reto Antananarivo renivohitra fotsiny ny tatsà zany zao taloha tsika tena am'rere mihitsy hoe 20% ny vahoaka malagasy de mpamokatra tatsà za aloha zany tena manao fandalinana mijery manaraka akaiky mitambotsitra io tsy 20% tsony nisan'ny tatsà eto Madagasikara mpamokatra fa efa milatsaka satria ny antony tsy mahazo zezika tsony ny tatsà ny tany amidin'izay mivarotra azy amin'ny vahiny alaina ankeriny ny tatsà fa mandrarina anatsy amin'ny tsy fandripahalemana mifandripahalemana zany efa tsy mandry ny tany sy ny fanjakana eto amin'ny firenena satria na ny antony mitombo ny asan-dahalo manjary lasany atsany tatsany matory miambina sy miandry zay vokatra zay kely ananany eo ny fompiana zay mba omby na komamamborona kely de efa ampidirina ao an-trano tiako tenenina zany hoe miakatra lasa misy exode rural atsika zao zany hoe miakatra aty andre mivoatra dolodolo le olona de re hitatsika reo le mpivarotra voanjo kely mpivarotra koba kely reny mpivarotra amoron-dalana reny zatra olona avainy manodidina Antananarivo daholo ny avainy ambanivohitra daholo tatsananao famokarana satria tsy ino ny ataony tsy tsisy mivola kely ananany ary miena satria ina antony tsy mijery an'le tatsahary zay tena iderako miala tsiny miala fondro ampanajana ampanetretena iderako ny président Marc Ravalomanana araky ny teniny tany Ambatondrazaka hoe zaho izy tatsà niakatra mariny zany tatsà président Marc Ravalomanana de mahita ny fahorin'ny tatsà mahita ny fijalian'ny tatsà mahita ny hoe inona tokony anampianan'ny tatsà zay zany ny zavatra misy am'izao fotoana zao de tsika zany tsy mba hoe le fiainan'ny tatsà tsy mba hoe ampiakariny ny mpitondra am'izao fotoana zao zay mba hatsara an'le izy fa vamaika mimetsy hatrany aisa zay reny zao de hoe ompivotsitra de ampanarahana ompivaberon'izany nivony tatsara ke zany olona mpitondra ny firenena no miteny an'izany de ny tatsara lasa mampianatra anao fa tsy misy an'izany zany zavatra misy ka hoy aho hoe resaka sosialy io zany tena hitatsika mihitsy fa tena mila mifotsika malagasy mila renina amin'ny firenena mbola tsy tonga tsika ny resaka politika eto fa mbola orina kely tsika raha vaveo miresaka an'izay fa resaka le sosialy mihitsy zany de mitambotra ohatra zao hoe rele etra sy ny vola alaina amin'ny tatsà sy ny mpamokatra rehetrarehetra eny dia tsy misy mandeha am'izay laoniny nanaovan'ny mpitondra azy fa vamaika le tatsà ny zavatra kely any anaty posiny any zavatra mba tahiriny any no tsivina azahoany mamokatra azahoany mandozy vola ilain'ny fanjakana manompoka any amin'ny fokotany io sy ny ambaratonga rehetrarehetra eto amin'ny firenena ka hoy aho hoe mifoazitsika malagasy indrindra ianareo tatsà inareo ny tena andry ny firenena ianareo ny tena tokony ty firenena ity fa tsy tokony hovarim-bariana fotsiny itsika tatsà ianareo tatsà ianareo mpamboly mpiopy mpiasa tena manetana mihitsy zany tonga avasainy am'izay re olona fa aza varim-bariana fotsiny varivariana lavitra izy ka tsy mahita ny ambaniny maso asa jerevana politika ny hoavinao fa jereva iza ny tokony ampandroso ny firenena olona iza ny tokony jerevana ampiakatra ny farim-piainany vahoaka malagasy
so zao ohatra hoe mbola tsy tehiresaka any amin'ny commune fa eran'ny Madagasikara miakatra ny etratrano miakatra ny zatra rehetra tokony alohanao any amin'ny fokotany nefa ny vola miditra any ampaosinao ny eo ihany ny eo vao mankara mitambotsitra vao mankara mimisatra trano ny firenena ny kilo amin'ny vary ndretrarehetra ty tsy zavatra mandeha am'izay loaniny ko dia manetana re tompoko aza vidina vola aza vidina tompontsoa rehetrarehetra ty ny fiainanao indrindra ho an'ny taranaka zay ny resaka sosial io fa tena tsy hitako tsony zany zay lazana anazy fa tena efa mampalahelo mampalahelo le fiainan'ny malagasy ianao ve tena mahita matetika manko zany zao Sokoberaki raha ohatra izay no miteny eto zany de hoe aka ny nareo tsy fitiavany ny nareo efa fakalana ny nareo efa zany foana fa ianao mandindeha ny anivon'ny fiarahamonina raim-pianakaviana ianao mino fa efa manana zafikely ianao tena mahita n'le fimenimenoana n'le voka tena hoe tena tsy mitovy tsony ve ny zavatra ny ainana teo aloha sy ny ainana am'izao fotoana zao sy ny fomba fandrindrana kely an'le vola miditra ianao le mandendeha ny fiarahamonina iny tena tsy misevaratra namana faniry tsy misevaratra mihitsy zay moa fomba fitentsika malagasy zay za zao ohatra nanontany zatra tena inetsena tamin'ny herinandro tena gaga namana faniry fefa 100 000 francs 20 000 ariary ny kilo ny atikena taiza mbola nisy an'izany teto Madagasikara mividy anao tongolo anankiroa kelikely ohatra ny 200 ny ray efa tsatosany ny anankiroa mandeha anao mividy an'ity zatra rehetra inetseny ty anao de tena gaga ianao zany hoe raha vola 2 alina ariary zany 100 000 francs ny tono metsena tompoko zavatra anankiray no azonao an'izay raha isy arakaraka le zavatra vidin'le olona de tsy tafavoaka mihitsy zany ka hoe mamalo ny fanontanianao mahitsy be tena tsy azo eritreretina intsony tsy azo iranana ntsony ny vidinetana namana faniry vavolombelona zany za metsena za mo sady lany vavy de metsena ako de mieritreritra hoe mitondra 200 000 francs aty anaty posiko za miteny anao fa zavatra anakifatra ihany no azon'izay taloha nefa no zany tamin'ny androny fitondran'ny président Marc Ravalomanana na tena tiako tsindrina dia mitondra efatra alina zany anao taloha ny olona anankiray ny remim-pianakaviana mahazavatra iran'ny arona jejejo mividitra mba jejejo mody mba afaka mitondra kely mofo an'ny akonana afaka mitondra kely any-kotra kazo ny sisa zao no mba complet le sakafo zao anao tsy zay tena fa kelikely zany tsika malagasy tsy nanantsony sakafo ambany foatra zay ny fitenena azy fa tsy fantatro ny zay lazana azy fa ny amban'ny ranjo angamba na ny amban'ny loalika fa raha zao ny toy dia tsy haiko tsony zay tena hitrangy eto Madagasikara za tsy teny hoe mety hisy ny explosion sociale sao de lazan'ny olona fa hitarika ny olona no zavatra hafa fa zay ny atsoko ny vahoaka malagasy amin'ny resaka vidim-piainana mba tongava sainy ary vahoaka malagasy tongava am'izay hoe tsy mety tsony ty za tsy teny amin'ny malvahoaka malagasy andao atsana andao aroa fa ny fisainana aloha na lefa aloha mijery ny maso de meno ny sofina de saina mandinika hoe ahoana le noavy io mihitsy ny tianao ikitihana le sainy vahoaka le noavy io mihitsy hoe ny taranaka sy ny rehetrarehetra orina le hoavin'ny firenena malagasy hoavin'ny vahoaka malagasy sy indrindrandrindra ny taranaka raha zao ke mitoy namana faniry raha zao mizavatra mitoy tsy avidinina tsony ny zanaka atsika za zao ohatra za fa manana zafikely marina ny teneninao fa na zafikely koa raha rehefa afaka 10 taona na roapolo tsy avidinina tsony satria nany antony lasa ny vahiny dolo ny tany monopoliser ny vahiny dolidolo ny orinasa rehetrarehetra tsy zavatra tena tsy zavatra manjary za zao ohatra hoe mizatra kely mitamperina atao anatin'ny saiko namana faniry tamin'ny première république nisy atao hoe isy ataony izay tsy tadidiko tsara tsony Tsepy Calvin moa vice-président ny Peratsiranana tamin'izany Filiberatsiranana mialatsy manona anarana raha aman-dreny be atao firenena fa nisy tao amin'ny stade cheminot io tao amin'ny cheminot nisy atao hoe exposition Tsepy Calvin zatra natao tao de production ny malagasy rehetra ny tatsaha malagasy rehetra manomboka ny zatra bitika ataontsika hoe ty tômôbila kely ty hatrany amin'ny zavatra ngeza be fa za miteny anao fa raha nytoy zay efa navita tômôbila tsika malagasy ary efa navita zavatra tsy neritreretina itsika malagasy amin'ny famokarana fa inona tsy zakany fitorana frantsay le izy de mifoanana hitanao zatra oatra zany de mbola mitoy io zavatra io am'izao fotoana zao tsy avela mikofoka mihitsy zany le vahoaka malagasy
de rerantsika resaka le mpitondra koa manaraka le akoatran'le tsy faiza mitantana tsy faiza mitondra be loatra koa le saikiteny an'le adalàna manko ohatra ny oza hoe aloha etsy ihany le izy be loatra koa zany le tena tsy firarahina mihitsy an'le vahoaka mihitsy le tompo-pahefana zany a de manao zay daniny kibony zay tiany atao le mpitondra fanjakana de miodikodiny eo foana eo amin'ny faribolana eo izy zany a tsy afaka mamoaka an'le vahoaka sy le firenena ao anatin'le krizy am'izao fotoana zao de eo ary izy saika misy vahaolana kely atsetitsetsiny foana fa tsy vahaolana maharitra le izy kanefa rehefa jenevana andreo izy a andriamatoraki inona mba fahitanao sy fandikanao an'ity fanjakana tsy miraharaha sy ny sosialy sy ny toekareny ity fa any amin'ny resaka fotodrafitrasa zay asa normalna fataon'ny mpitondra miazaka zany efa ty andeha any amin'nahady hevitra fa manko a rehefa aveo fifidianana zay rehefa aveo marina mihitsy zay maraparanantsika resaka sosialy raha mifahitako azy ataoko schéma ohatran'zao tsaka hoe saritsary ohatran'zao zany le izy io mpitondra fanjakana io zareo mpitondra fanjakana zany io any izy a manao zay taniny kibony manao zay fahatsapatandretrarehetra de nijery izy hoe inona ny lara-pamena aminy tsy lara-pamena amin'ny vahoaka lara-pamenan-drareo de zao hoe colisée hôpitaly manara-penitra hoe zavatra aitaitra zao ohatra hitako tamin'ny ray volana angamba n'iny tao amin'ny Facebook hoe sekoly manara-penitra efa mitetesada le sekoly mihitsana amin'ny plafond nefa zany a marina fa le sekoly ilainy vahoaka malagasy ilainy zanaka malagasy fa zany de tena hoe fandaninimpoana tsy antony arabola faro ty am'izay mivahoaka malagasy de etraretiko hoe ohatrany hoe ary amin'ny rovany Manjakamiadana eny ny mpitondra de mivahoaka malagasy aty amin'ny kianjany Mahamasina de jerevana ohatry zao fotsiny ao ianareo ao de tsy pasipazana ohatra hoe ohatran'ireny sanatreany zany ataoko ohatra hoe ohatran'le olona pipakola de tsy pazana kely katsaka tsy pazana kely anandrano tsy pazana de mena rano kely zay isany zavatra mivahoaka malagasy fa le tena fiainana malagasy le iainany malagasy isan'andro tena tsy fantatry mpitondra ary tsy ataony fa mpitondro io zany a de tsy haiko zay tena anatin'ny sainy a zay tena eritreretiny a fa tena tsy miraharaha mihitsy a le sosialim-bahoaka ny fahatelo farany sarisary farany de zao reo ny vahiny mpanambola zareo vahiny karana sinoa misy koa malagasy a tena manao tsindry azo lena ny vahoaka malagasy a mpanan-karena de ireo ndray zany a tsy mba mieritreritra hoe zay miaraka amin'ny fanjakana andao mba omena torohevitra le fanjakana hoe azao nanaovana andreto vahoaka reto fa mampalahelo tsy zay le izy fa nieritreretin'lay sokatsy fately resahako io a de miresaka any ampitondra izy hoe sy ina zatra azo atao ranga mba ampitomboana amin'ny volanay mba ina ny marché atao ina ny business atao mba azahoany mampitombo vola efa aty aminay a de raha tsika misasaka raha tsika mikopaka le tombotsy ho azo zay ny zavatra misy fen'zay zany a tsisy mandeha any am'izay lonina tsisy fiatraikany aty amin'ny fiainany vahoaka malagasy mihitsy a ny zatra ataon'ny mpitondra am'izao fotoana zao fa mampotry firenena mampahatra vahoaka malagasy iny ary androany moa andro raisam-pirenena ho an'ny fahalalana ny asa fanaova gazety a rehefa miresaka fahalalana de misy zo miaraka am'izay de rehefa miresaka fahalalana zo mitambatra de niendriky ny demokrasia amin'ny akapobeany koa miaraka anatin'izay ho avy am'izay amin'ny raharam-pirenena Andriamato Roger Guy Rangodinatrao ny amina hoe ianao ve tena mba mahatsapa androany fahatelo ny volana me ary ny expérience niainanao nandritry ny vanim-potoana rehetra satria fatako efa ray aman-dreny be anao nandalo ny vanim-potoanan'ny repoblika amin'ny fandimby nahita ny zava mba tena mba misy an'izany demokrasia zany ve lo eto Madagasikara raha ny zavatra niainanao sy hitanao sy ny zavatra tena hoe tsinjinao miaraka am'izao fitondrana zao sy nday iny moa zany efa tsy resana ntsony fahoriam-bahoaka sy ny tsy fahafahan'ny vahoaka ntsony mihetsika misaotra am'le fanontaniana namana faniry eto aloha de nazana jankiora de miaraba ny namana mpanao gazety satria ny tena mpanao gazety ny sotronono raha ny asany tena de faly miarabandreo namana rehetra amin'ny fatratrarana ny andro resam-pirenena ho an'ny asa fanaova gazety ny demokrasia zany a de misy mialatsina raha miteny vahiny kely namana faniry hoe misy parametra be tabe ao ina le parametra be tabe ao demokrasia io ao any zon'ny olona teny manao hevitra ao ny zon'ny olona afaka mandendehany toerana zay tiany ale ao any zon'ny tsiraray manao hevitra ao ny zon'ny olona rehetrarehetra misafidy a
ny idéologie politique miala tsiny raha mampiasa teny baiko ao a ny zony tsiraray isafidy zay tiany ndraisitsika zany zao ny tena hoe démocratie ma démocratie azy araky ny teniko taminao hoe za nanomboka tamin'ny taona 1976 nanao asana fanaova gazety sotronono amin'io azy zao betsaka ny lalàna lalovako sy ny zavatra hitako tamin'io ary ampanatreteny efa nianatra tany velany koa tena momba an'izy io fa ny démocratie zany de mila fitandremana be tabe mihitsy ary mila fisainana ary mila fanteniana lalina manao an'izy indrindra raha mitondra firenena ny eto amintsika zany dia tany amin'ny taona première république sy ny deuxième république tapany voalohany de azy natao ny lamina za tsy miteny hoe tena lafatra fa milamina ny fanohan-kevitra démocratie indrindra amin'ny resaka asa fanaova gazety na de nisy ary hoy za hoe na de nisy ary nindro kely teny anananana teny satria za naharaka tsara an'le satria tao anatiny ny faharoa démocratie io zany dia tokony vahana tanteraka mihitsy zany hoe tsy vahana kosa aloha hoe sanatria hoe sauvagement ozy ny fitenena mialatsiny fa apaindrena zay mandray n'le démocratie koa na manatanteraka le démocratie de tokony mandray azy apaindrena sy ampanajana ka raha ny démocratie ato amintsika zany namana faniry indrindra nanomboka tany amin'ny taona 5 petrako mazava tsara mihitsy 5 de tena latsaka katerena mihitsy ny fanohan-kevitra zareo nanangana ny kianja démocratie teo Ambojatofo rava tanteraka iny rehefa nasy fitondrana izy safady rehefa nasy fitondrana izy nravany tanteraka le démocratie tsy navelany natao tsony le kianja nampiasana ny kianjan'ny démocratie zay zany endrika anankiray mampiseho eto Madagasikara fa tsy misy ny démocratie ny faharoa manao hevitra ny olona anankiray raisiko ohatra zao président Marc Ravalomanana atao ato zay amin'ity rehetrarehetra ity nefa filoham-pirenena manana sata manokana de endrika tsy fanajana ny démocratie reny jereo ve iny any ivelany manao hevitra ny filoham-pirenena rehetrarehetra taloha tsy misy hoe arahana hoe sakanan'ny miaramila na sakanan'ny polisy na sakanan'ny mpitandro filaminana fa avela izy malalaka manao hevitra ny filoham-pirenena teo aloha izy zao voanga ny président américain Obama nanao hevitra izy tao amin'ny ainao manjery américaine momba ny ady any Irak safady any Ukraine nanao ny heviny izy tsy misy fanakatsakanana zay zany tena hoe le démocratie eto Madagasikara efa potika tanteraka mameo ohatra vo miseho zavatra tamin'ny volana lasisy ty androany volana vaovao ty fa maninona moa lay filakevitra commune Tananarivo Renivohitra ny enjena ohatran'io milaza marina izy ay mpanolotsaina mpanolotsaina safady mpanolotsaina milaza ny marina ry zareo manao hevitra izy milaza ny tsy mety zay le démocratie zay fanehoana ny zavatra tsy mety ampifantarana ny vahoaka satria izoan'ny vahoaka zay anisan'ny démocratie zareo koa mikaroka dossier tsy mahazo ohatra SMGD ny resantsika sy le findramam-bola tsy mahazo izy de lasa izy voatery ny zavatra hitany atao anatin'ny FB ny resahany mitoy an'izay faneho-kevitra zay mihitsy manko le ka zay mihitsy hitanao io zany tsy misy ny investigation na tiany mpitondra na tsy tia mpitondra nizy na niza mpitondra tsy maintsy misy ny investigation rehefa sakananao ny olona arakaraky ny anakananao ny olona nge tsy hanao hevitra vao mainka hitarika azy hikariko vaovao ohatra iny ohatra ny fitazanany zanako atrano any io rehefa manontany anao ny zanako ao ny tiry dada ao ny tiry neny de raha vao pitsirinao izy tsy mila vao mainka izy misarika azy antany namany izy nefa namany anorovoana anazy hitondra ny ankizy any amin'ny lalana tsy tokony ho izy zay ohatran'izay le endrika démocratie ka rehefa manao hevitra ny mpanolotsaina na ny olona mpanao politika de tsy tokony ho sakana raha za zao mpitondra za koa tsy manao hoe manao resaky ny tsy mpitondra fa raha za ny mpitondra am'izao fotoana zao dia avelako malalaka azahoako lesona azahoako misafidy tsara hoe zao zany le izy fa arakaraky ny ampiritanao ny olona ary tsy ny mpanolotsaina ny tanàna na Tananarivo irery revohitra irery fa betsaka io manao hevitra fa sakasakanany de enjehana de torinany misibir criminalité zany ve ny démocratie zany non tsy démocratie zany ambo fa arakaraky ny
anakananao ny olona tsy anao hevitra ny voamaika ampitroatran'le olona ary io zany teny aminao fa nyresaka 71 nge resaka 72 nge resaka 91 nge zatra tsy nieritreretinao mihitsy napoaka an'ireny tsika tamin'ireny fa indrindra tamin'ny 60 tamin'ny 80 tsika efa plus ou moins mifankalala ihany fa zatra tsy apozinao mihitsy mapoaka an'io za tsy tena inona fa zatra tsy eritreretinao mihitsy zatra tsy eritreretiny tamin'ny 72 nge zatra fendohany ny mpianatra teny amin'ny école de médecine teny Mahamasina tamin'izany ny école de médecine de niakatra ny 91 zatra tsy nieritreretinao mihitsy ny poany tamin'ny raha ny 91 zay le izy mizany izy mpitondra mamilaza azy fa matanjaka rehefa tsy voajanao ny démocratie tsy voajanao ny zon'ny olona rehetra anao hevitra tsy ajainao tsy akatoavinao tsy rasinao ny torohevitry ny olona tsy maintsy mipofotra ny fombana ny tarihan'izao fitondran'izao ny vahoaka tamin'ny taona faraparany taona 20 niditra ny taona 20 de hoe tena tsisy demokrasia mihitsy eto Madagasikara tena tsy misy fahalalana maneho hevitra ary tsy voaja ny zon'ny olona manao monopolisation président Marc Ravalomanana de zay no namoazana ny fon'ny vahoaka malagasy de natao ny campagne na dénigrement sy ny diabolisation rehetrarehetra mihitsy na de fa nahazo toerana tsara le firenena teo amin'ny sehatry raisam-pirenena ary toe-karena sy ny sisa de raha zao ve zany fijeritsika azy le endrika nanenjehana filoha Marc Ravalomanana tsy ry zareo ve mamerina azy ndre matorake raha ohatra ka nisy le izy adevitra be manko zany hoe inona moa le olana de daeo force one sisa de nataony zareo zay tany kibony namidiny le daeo le force one le daeona nefa fa izy ndray io mivarotra tany amin'ny fomba hafa am'reto vahinina mambe akamakama be tabe reto zay le nyteneny député teo hoe tena ary nytenenao tena tsisy tsony mba raisin'le malagasy lovaina l'izy de ry zareo ny laza fa tsisy démocratie naongana le olona nitondra tao anatin'ilay fahefana voafidy ara-démocratika de io ny zava-misy am'izao fotoana zao zao le izy namana faniry za de teny mahitsy tena fatao anatin'ny niaraka tamin'ny président Marc Ravalomanana amin'ny resaka politika fitondrasana firenena nanomboka tiako rifo ay efa tany mihitsy anao tiako tenena aminao zany za de miteny fa président Marc Ravalomanana zany tsy nanao ratsy atao firenena aloha da hitsiko ny resaka inona ny antony tenenako an'izay lazaina fa hoe daeo hoe lazaina fa zao hoe fa manina raha ohatra nanao an'izany sanatiavina la diny lela nanao an'izany président Marc Ravalomanana fitondran'ny président Marc Ravalomanana manina anao nataonao tsy tokony ataonao mihitsy ake ny zavatra nataon'ny président Marc Ravalomanana raha ohatra ka nanao an'izany izy zay ny nanenjehana any teo zay nanenjehana azy za de miteny anao nitsitika nisy fotoana izy efa tonga teto Madagasikara izy le raha tadidinao nitsitika ny tery andotam-penaka tonga andotam-penaka izy le misy tany vidin'ny Tico any Tico lasangy anaovana usine angamba zay raha tsy fitady fambolena anazy io tsy hoe anazy ana hoe président Marc Ravalomanana fa anorinasana ary aza dintsika efa président Marc Ravalomanana zany mbola tsy tao amin'ny fitondrana izy de efa nanana ny orinasany efa mbola tsy tao amin'ny fitondrana izy de efa nanana zany traikefa eo amin'ny fitadiavana vola zany eo amin'ny fiainany fa tsy tao amin'ny fitondrana akory tiako tenena zany hoe io zavatra ataondry zareo io de izy manao an'io zatra tsy nataony za tena samy joro am'zany eto tsy nataony président Marc Ravalomanana zany fa ny famoronana dossier moa de azo atao ary arahantsika malala fa ny tena va nanomboka mihitsy ny tolona to hoe nanoerany zareo ny président Marc Ravalomanana de fa niaraka taty amin'ny fiarovana ny président Marc Ravalomanana ny tena anisany tamin'ireny le fotoam-bavaka be teny Iavoloha reny sy betabe zatra natao sy ny teny Mahamasina amin'ny farany tiako tenenina zany hoe président Marc Ravalomanana tsy nanao raha tato amin'ity firenena ity za zany tsy te amerina an'lay mpivavaka be malagasy zay manana maizy azy tsy donoko ny anarany fa io de efa niteny fa alano miala amin'ny fitondrana président Marc Ravalomanana de mbola ivelona amin'ny fitondrana dikan'izay zany dia olona madio-tanana eto amin'ny firenena eto anaty vahoaka malagasy président Marc Ravalomanana za tsy mbola molotongany angamba tsika sy anao raha fa ve hoe makatsy izy de makatsy ahoana ny fandraisan'ny olona azy
matony tiako Madagasikara fironiny président Marakaravalomanana matony tiako Madagasikara zay oetiny président Marakaravalomanana eto amin'ny firenena mbola miroborosy matanjaka ohatran'io a de hoy aho hoe hitan'ny vahoaka malagasy tsy za irery na inao rery fa ny vahoaka malagasy maro nisa eto amin'ny firenena de mahafantatra tsara fa na vita bery na vita tsara teto amin'ny firenena malagasy président Marakaravalomanana fa io lay zatra ataony zareo io a de atao fotsiny fanolehana andrebirebena ny saina malagasy andrebirebena notokotonana ny saina malagasy satria vo avy ny fividianana amin'ny afaka kelikely eo a de andrebirebena sy fanodonana ny sain'ny vahoaka malagasy hoe asa mijeren'io rangaha itsony nareo fa zay zao diso hevitra izy diso paika amin'ny fitondrana diso paika amin'ny fitondrana fa efa mitodika any amin'ny za tsy miteny tiako Madagasikara fa efa mitodika any amin'ny président Marakaravalomanana dao ny sain'olona rehetrarehetra ary asa diny fa le majoritaire silencieuse any président Marakaravalomanana daholo reo akoatra ny efa hitantsika efa niresaka fifidianana ianao mandroso ny fonatsika Andriamato Ragy fifidianana moa zany de ny fitaovana eo am-pelantanany mpitondra hetraina ny fifidianana na ny mpietsehatra politika miatrika fifidianana de nisy mpifidianana amin'ny alalan'ny lalàna de ny ratsana mpiarakara izany na ny vaomera mpirenena maly eo tena misana ny fifidianana de ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana zay hamoaka ny voka-pifidianana fifidianana filoham-pirenena fifidianana tena-merandolona fifidianana député fa ny fifidianana kosa makasika ny communaly sy ny mpanolo-tsaina de iny inivony tribunal administratif mamoaka an'iny zany ka raha ohatra araka zay ny lalana io tsika am'izao fotoana zao efa manitsaka amin'ny fahatelo ny volana me ny ambaran'ny lalàna de hoe tokony hanao fanavozana tanteraka refonte ny liste électorale efa andray fa enim-bolana zany zany hoe hisasaka ny taona 2024 tsy mety miditra am'izay la fanjakana fa mbola mametraka paipaikady kely amin'ny ady akafiatsena any ambadimbadika any manolo filopoko tany arak'izay revireviny le fitondram-panjakana mbola mandamindamy man'le lisy mpifidianana any ambadimbadika any zay mampimenimena ny olona arak'izay revireviny sy manao an'le resaka recensement le fitondram-panjakana ary nametrapetraka an'le olona hiditra anatin'le ratsana hifehan'le fifidianana sy mametraka an'le olona eny anivan'lay administration territoriale samihafa le fitondram-panjakana zay zany izy vo eritreritra hanao an'le refonte le refonte nefa raha ny tokony ho izy folo taona ny mavozina vo nanitsaka ny volana janoary de fa tokony nyeritreritra nanoratra décret hahafahana miditra anatin'le refonte le fifidianana fa vo maika fiatsika mamodoza koa ny ataon'le seni lazain'le seni fa mbola misy zavatra maro be lafo ny arabola sy ny sisa zany anisany tsy maintsy mbola dinihana hiatrehana zany refonte izy ndray mametraka problématika ny ataony de manatanteraka an'le refonte fotsiny de mame calendrier izy de ny fanjakana mitady vola de mamoaka décret fa afa be le fomba fitantanana an'le firenena ka zay mba tiako anontanina aminao resaka fifidianana manko anao atao le fifidianana aloha zany mazava be ny texte hoe 2023 ny contexte koa tsy fantatsika ny alohan'zay sy ny retraretra tsika tsy mpaminany efa sady resety eo député Rambony amin'ny hoe mila mailo ny any fokotany no vahoaka indrindra mpiatroka rehetrarehetra tiako Madagasikara akoatran'izay ny vahoaka rehetra fa mandady ny trambo so de ho avy ny dôla makota ino ary message avy any amin'ny Ragy mikasika indrindra zay fifidianana zay misaotra anao namana fanery mikasika ny fifidianana de zao za zay miresaka aminao sy miresaka eto amin'ny MBS miara-manonja de fa maheno zavatra be tabe ny tena moa zany misy fotoana daholo ny zavatra rehetra ary mila proof tsy maintsy ho avy ny fotoana iseho iny zany ilaitsika raha teo koa zany rehefa tonga ny fotoana tenenina de tsotra ny alohan'ny frisoana mba fahafantarako azy zany io alohan'ny frisoana fipitsipitsony fikarakarana pitsipitsony resaka tena fidirana lalina amin'ny fifidianana de tokony tsy maintsy mandeha leo refonte nisy mpifidianana io sy inona ny antony io zany nahitana hoe iza ny olona olombelona ataoko olombelona fisika ny maty tsy atao ntsony hoe fisika olombelona velona ianao zany vahoaka malagasy mbola miririny aigny zay mieno antsika sy mijery atsika ny faharoa ny lisym-pifidianana io lisym-pifidianana io dia tsy azo ataotao foana io fa tsy maintsy vita
milamina tsara de eto ako a manamafy ny tenen'ny manajaman'ny colonel député Rambosalama manamafy ny teny zay rehetra fa teto hoe mila mailotsika manaraka ny lisy-pifidianana zara ny tena na ny olombelona any anatin'ny fokotany any ary de mila jerevatsika hoe iza ny vao tonga maly iza ny tonga rapitso iza ny tonga maninona le olona satria reny fifindramona any amin'ny fokotany reny a de misy lalàna misy mifehany reny de eo le mety mety hoe mety izy tsy mbola mamono ny anarana any amin'ny fokotany zay ny alany de misoratra sady izy atao anatin'ny fokotaniny zay hipetrany fa na izy a findramonina tanteraka mitondra taratasy fifindramonina tena miala tanteraka any am'le fokotany neviny de hipetraka am'le fokotany eo zany tsika zay zavatra faharoa zavatra fahatelo a mila mijeritsika any amin'ny fokotany misy atsika tsirara avy tato am'ty tokantrano te de nisy raim-pianakaviana maty a tam'izao taona na tam'izao vola na tam'izao arakaraka ny olona amin'ny fokotany tsy maintsy mifankalala daholy dia rehefitsika mijery manaramaso tonga amin'ny fotoana manaramaso ny lisy-pifidianana any amin'ny fokotany tena zoatsika satria tsika igny mamadibadika an'io de eo tsika mahita hoe atri ty olony teto mbola ao anatin'ny ahoana moa ny fokotany ao amiko hoe de tsy fantatra hoe rakoto maty tam'izao efa maty na mbola velona de gaga mijery an'le lisy-pifidianana ao anatin'le bokyny lisy-pifidianana ndre matoy zany mbola ao le olona ny anarany tika zany mbola considéré zany izy velona nanaovany zareo anazy de anaovany iny a zay efipetsy sy evidatsy rehetrarehetra any nresaka fifidianana am'izay zany tsika io zany a de mitodika any amintsika vahoaka malagasy indrindra itsika mpanao politika indrindra itsika ao anatin'ny fanoerana zao fitondrany zao ny iza tsy voatery koa hoe miditra ao anatin'ny RMDM ianao na miditra ao anatin'ny fikamanana politika anankiray ianao manohitra ny zatra tsy mety ataon'ny fitondrana fa na ianao rakoto ianao maolo-pirenena afaka ianao a manao hevitra manohitra de mila zany tsika mandray anjara am'izay etsika rehetra voalohany fangatahana fandravana ny seny io zany tsy mety io tsy mety io tre raisiko ohatra zao mialatsina hoatsika mpijery sy anao na manafaniry hoe vao tamin'ny herilaty mivita ny fifidianana filoham-pirenena frantsay fiodinana faharoa lany somatsara zany andry matao Emmanuel Macron jereo tsara iny ny positionny Marine Le Pen Marine Le Pen Marine Le Pen hoe tsy nisy mihitsy a déclaration nataony ka hoe sandrasina angala bato ny pombany Emmanuel Macron na hoe avy amin'ny fangalaram-bato ny nazahoan'ny Emmanuel Macron ny fandreseny fa de nyzatra nataony Marine Le Pen fotsiny de hoe anomana ny ataony zay tsy maintsy azahoany a matanjaka be any amin'ny territorial zany ny olona tena manao politika ny olona de zay zany tokony zatra homanitsika zay zavatra zay hoe itsika malagasy zany a anaramaso za miteny aminao namana faniry fa hoe tsy maintsy isy za tena samy teny zany raha mbany zavatra re tsy maintsy isy indray ny zavatra hitranga ary monety molo ipira ary tamin'ny 2024 donc isoroka meloa zany tsika zao isoroka meloa de zay ny zavatra tiako tenenina hoe rehefa mandeha ary zay ny ilana an'le conférence nationale le concertation nationale azahoantsika mijery ny pitsopitsondrehetra ary eo nandrosehako ny olona rehetra na ny mpikarakara'ny concertation nationale na conférence nationale atsona zay tokony ho atsona raha misy raha hoe vondron'olona tsotra tsy manao politika tsy ao anatin'ny fikambanana izy fa vony izy andray anjara fa manana ny heviny reny olona reny na zany na zanyara mila mijery tsara tsika ny infiltration fa mila mijery tsara tsika hoe ahoana ny tokony anomanantsika ny fifidianana io azahoantsika manohitra ny zatra tsy mety rehetra zay zatra mety hitranga ary tsy maintsy isy io mino anareo fa tsy maintsy isy io ny misy fitenenana hoe ny tontondro zatra mivokiny tsy afaka mitsotratsony zay le izy ary zatra ny tanàna zatra lalandrina ka nafavaratra manao itsin-dalana tiako tenenina zany hoe miomantsika ary eto de efa manetana sady satria resaka fifidianana tsy miandry akory tsika hoe ivoaka ny résultat avoaka ny seny raha mbola izy ny seny zay tsika vekoropaka fa any amin'ny bureau fifidianantsika any amin'ny propagande mihitsy ary tsika pré campagne tsika anatin'ny campagne tsika any de fa hitatsika dolodolo ny zavatra anao male mety hitranga
ny anomalie fraude samy hafa daholo zany ny anomalie zany de vokatry le tsy na fa ny fraude tena fananina tao ny fraude zany aloha tsy manina fa zay nytenitenenako anazy tsy maintsisy fraude io nanao intsika nanao intsika zay manko le fomba mampanao an'le mpitondra am'le akafetsena ny vola aloha za tsy teny hoe vola fa raha malala fa izy efa manana problème vola amin'ny mpamatsy fa sy ny karazany tsy satria ahoana sy ahoana mifandehany vao hitantsika ihany io satria zany rehetrarehetra zany mila rahantsika maso ary isan'ny omanina ao anatin'ilay conférence nationale na concertation nationale hoe ahoana taiza natandrakoto ahoana nahitandrakoto vola taiza ny vola fa ny vola panjakana zany tompoky tsy azo ampiasaina mihitsy ao anatin'ny rafitra fandehanana fifidianana fa mitady vola ny parti politique anaovany fifidianana any manana fifidianana anateterana ny fifidianana fa raha vao misy vola panjakana zay de fa détournement zay zay ngamba momba ny le fifidianana io fa zatra teneniko resaka fifidianana ihany satria fa resaka fifidianana ihany tsika efa nyteneny officiel mihitsy ny filoha Marakaravalo manana ny teneny ity nandeha tany amin'ny faritany zay nanandray olona teny Faravohitra tsy adidiko sara ny teneny ity hoe tsisy anankitsony ao ary za tsy anankitsony tiako tenenina zany hoe nyteneniko ty zatra nyteneniko ty tamin'ny fivorian'ny zay tima tany amin'ny tamin'ny tapabolany lady zay tany amin'ny 5e arrondissement hoe asa ataotsika asa tokona tsy mba ala amin'ny président Marakaravalo manana fa adao izy apitsika matoa izy nyteneny zay de tenin'olo dehibe nefa tenina ray amin'ny ato amin'ny firenena tenin'olona manana maizy azy zany de tsy avelatsika irereo izy fa rehefa mandeha ny zatra rehetra ka hitatsika de fa manampy azy tsika apitsika izy atositsika izy ary arovantsika izy fa itsika zany raha mananina de nitanjosika tsy amerina zao fitondrana indrindra ny filoham-pirenena zao fotoana zao ny fitondrana tsony amin'ny manaraka fa aloha iova ny firenena aloha iova ny fitondrana ny fitantanana firenena fa tsy mety tsony satria efa tsy mety tsony le zavatra misy am'izao fotoana tsy vitaneny tsy mamerina am'izao fitondrana zao fa hamerina président zay Marakaravalo amerina président Marakaravalo manana amerina zao ma tsy mborosiny hoe sao de lazany olona fa manao sika tenenina zany ka amerina président Marakaravalo manana tsy maintsy avotana le firenena ka mbola manao déclaration officielle zay ny président Marakaravalo manana zay ny faindreny zay ny olona no andrasany anao le déclaration fa rehefa ny vahoaka zany mangataka any amerina na président Marakaravalo manana de misy manatena fa rehefa haitsika manara-masiny ny fraude alay overiko am'izay le fraude sy ny zavatra rehetrarehetra pitsopitsony rehetrarehetra meloa ao anatin'ny pré-campagne ao anatin'ny campagne ao anatin'ny fifidianana dia fa tsy miandry itsika valim-pifidianana tsy officiel avoaka ny CENI tsy antsika nikoropaka fa tonga tsika dia anjarany mpitarika moa zany fa za tsy afaka teneninina fa anjarany mpitarika fa isika efa mivoniny tsika hiatrika ny zavatra rehetrarehetra izy hitranga meloa mandritra ary ao anatin'ny fifidianana eny ary maraparantsika Andriamato Ragia omeko 2 minitra ianao zany mba hitondranao an'izay mety tsy voateninao na mety etaeta-kelinao makany amin'ny mpanaraka atsika zany misy ny eto aterina de misy ny any ampitan-dranomasina any de mahita ny Ragiry zareo zao reo de sûr fa misy message maro be ao dahoara maraparantsika na maraparana koa azy angamba namana faniry ty zao voalohany aloha mitotika amitsika mpikambana mavilika mafana-po indrindraindrindra miaraka dia amin'ny président Marakaravalo manana andao atambatra ny hiry itsika tiako Madagasikara aloha sitsika pomba ny dada aloha zay atambatra ny hery avy aloha am'izay zay mety hoe inona tsy haiko fa andao atambatra ny hery satria misy tanjona io de ny ameriana atsika président Marakaravalo manana io amin'ny fitondrana indray za tsy miteny hoe tiako Madagasikara mazava ho azy fa président Marakaravalo manana de tiako Madagasikara zay de mivononytsika mimanitsika fa hiatrika aty mpifidianana tsy aty totondra kory sanatriana hoe aty mifampitifitra aty fifidianana tsy anakilembenana itsonytsika am'ty ndray maky ty ny faharo mitotika amin'ny namana mpikatrika ao anatin'ny RMDM miraisatsika ina fakatiavitsika atambaro ny hery satria efa natsangana lay fiarahana any amin'ny fokotany sy ny karaza rehetrarehetra efa fantatritsika zany de andao atambatra ny hery aza mijery tsony hoe za vary
fa RMDM de irany ny vahoaka malagasy manomboka any faritra varatra hatrany amin'ny faritra atsimo faritra andrefana sy mifaritra tsinanana sy neto ampovoatany iray intsika andao ataotsika zay analana n'io fitondrana io analana ny fitondrana tarian'ny nga andrinirana rajoelona fa amelana ny président Marc-Caravaly manana antsika hitondra ny tany sy mifantsakana fa izy any ny vahaolana izy any no natafarina ny firenena sy ny fiainantsika malagasy koa dia fakatiava tsara ry vahoaka malagasy aza atakalo t-shirt aza atakalo fanion-kely aza akalo kaskety aza atakalo vola indrindrandrindra ny safidinao sy noavy ny taranakao ny tsika nga efa vita fa ny taranaka malagasy any arena zanatsika reo mampalena nge zany mahita ny zanaka malagasy hoe amin'ny tany mianatra trano tsy stafo sekoly tsy misy tablio zara fa solaitra ny androatan'ny mpampianatra ny cahier sy ny stylo tsy voavidiny ray aman-dreny tsony président Marc-Caravaly manana ihany ny afaka amerina ny tsara rehetra indrindra eto amin'ny firenena misaotra tompoko misaotra anao namana fanisa iny ary misaotra ny vahintsika Andriamato Ragetsika tamin'izay fandraisam-pitenena ny izay tena mazava tsara mihitsy n'izay io moa zany ny akaiky indrindra de ny hoe ny fifidianana le hoe hanala ny mpitondra amin'izao fotoana izao tena zay mihitsy endriky nyzay demokrasia zay fifidianana fa tsika hoy isika tsy mahafantatra zay eventualité na contexte politique misy eo fa nafantatsika aloha zany de hoe io misy taika fa ny anatsarana an'izay endrim-pifidianana ho avy amin'ny alalan'ireo lalàna mifehy fifidianana reo loi électorale zany amin'ny alala ny CENI sy ny ACC de mbola devoir be mpanao politique zany tsy an'ny RMDM rery tsy ho an'ny atokotiko Madagasikara rery tsy an'ny vondrona panorama rery fa ho am'izay olona mieritreritra fa ho candidat izy ka ho candidat tsy ho amin'ny fifidianana filoham-pirenena irery fa na ho candidat izy amin'ny élection législative na amin'ny élection communale de mba mieritreritra izy hoe zako tsy ho victime ny resam-pifidianana eto amin'ny alalan'ity resaka texte sy reto androm-panjakana samihafa mikarakara fifidianana zay de zay no tokony esan'ny olom-pirenena mafy am'izao fotoana zao ary zay no tokony etsehana satria ty tsy raha tokantran'ny RMDM sy ny tiako Madagasikara rery sy ny vondrona panorama ty nareo mety vondrona hafa zany fa raha mieritreritra ianao fa ho candidat amin'ny élection présidentielle 2023 de mijoroa ianao zany de nizao mba tsy ho angalarin'ny olona ny vatonao mba tsy ahodin'ny olona ny vatonao ary mba tsy ho veriveren'ny olona any amin'ny zavatra kely tsisy dikany safidin'ny olona heverinao fa hanohana anao zany rehetrarehetra zany le fomba fiainana sy fisainana ara-politika tokony ho tsapa an'izay rehetra isehatra anatin'izany sehatra zany akoatry ny mpifidy de le acteur mihitsy no tairitsika mba hahafantatra ahatsapa an'izany zavatra resahantsika zany zay ny amin'iny fa efa nambarany namana teo moa zany ny amin'ny fisian'ireo soratsoratra de misy soratsoratra maro zay efa vonona ao ambadika eo commentaire zany tiako resahanao anatin'izay de amaky commentaire atsika satria maromaro le commentaire ao de hiditra amina adevitra hafa atsika rehefa avy satria misy zavatra tiatsika ho resahana mahakasika indrindra ny zava-misy ny toliary zany de hitondrantsika fanamariana zay eny ary Noroanitra Ranaivisan miaraba neny noho ny anniversaire anao androany tahiny Jeso tompo mandrakariva anao de misy fo maromaro moa zany na hoe cœur zany de mivatana makany amin'ny endra valomana moa zay iandry naifo sy papa ho an'ilay filo indray zao ny fanokafa tsaina ataon'ny MM miara-manonja momba ny fandalovan'ny cyclone Jasmine tany Toliary kanefa tsy nijereny na adinina misaotra indrindra mbola hoe resahantsika mihitsy io Jasmine io rehefa avy eo eny ary Liva Rakotondranaivo kokoa ny ekipan'ny MM rehetra miaraba aneny Laroavamanana ihany koa amin'izao tsingery taonan'izao de hombanao hatrany ny tompo igapetsana Yarso miaraba ny mpiara-manonja maneran-tany miaraba koa tompoko arabaina manokany Ramatoa Laroavamanana nahatratra ny fitsingerenany taona naterahany Mamizo Manda Ranjarivo tsara va tompoko manoroka neny noho ny fetiny androany ho lava velona tompoko tahiny tompo indrindra ny enao rineny fiarabana amineny marobe mihitsy ato ay mbola to de tsy misy afa-tsy amotika fiainan'ny olona ireto TGV bokatrosy reto hoy itovy razaka zay efa manomboka 2009 mandraka ankehitriny zany asa ratsiny zany
ay mbola antony ny mamijao teo miala tsy indrindra aminao a mino Elso razana de miaraba ny tsiraray a mpiara-manonja izahay a avy eto Casan miaraba anareo ihany koa sady faly nahita ireo vahoaka marobe tany Mbatondrazaka ny sabotsy lasa niaraka tamin'ny filoha Karavalomanina sy ireo délégation napatsiahy ny hetsika nataonay diaspora tena amin'ny place de la République ka atreny nation roapolo taona lasa zay nitaky ny fametrahana ny dady hitrondra ny firenena tamin'ny 2002 ireny tsy tonga ho azy avokoa izany ankehitriny fa misy dikany lehibe ary ao ny fitahin'Andriamanitra noho izany ny firaisankina ny hoe riary ny tanjona iray hitambarantsika miara-manonja rehetra dia miala Rajoelina amin'ny 2023 ary tsy mila azy intsony fa tena leo sy tofoka tanteraka ampy zay non et non Rajoelina en 2023 zay zany avy any amin'ny mino Elso iny tovera tsimbare resaka karamy tsara aloha ny miakatra saingy zao ny tsy ao an-tsainy vahoaka be 25% nampiakarina de voadinika ve fa roa taona sy tapany ane no tsy miakatra fa raha nampiakarina isa taona io de 4 isan-jato zany ny fiakarana manodidina ny 10 isan-jato 10 isa-taona 10 isan-jato isa-taona ihany ny zavatra tena marina dia kajy politika io hetina handemena ny saina am'la hoe 25% 20 isan-jato fa ho hitsatsaiky io amin'ny 2023 ny fiakarana io anefa efa tao anaty teti-bola ny lanina solomavamboaka naninona ny nandrasana aty amin'ny 2 taona sy tapany vao nasonitra nakarina ilay 20 isan-jato fotsiny mihevitra ny olona ho benga refont sa révision électorale izy io ay miorina zafinjatova ay miorina zanajatova azatsiny diskelo fanonako azy teo refont sa révision électorale taonanginy isika amin'ny resaka fifidianana zao de efa mila miady fa tsy amin'ny 2023 ny faharesena de tadio fa fahampitena ho an'ny Madagasikara tsy reraka ao mamerina io resaka fifidianana io tena misaotra miora razanajatova mihitsy fa zava-dehibe zay de vinona rahabarelona ndray miaraka amintsika ampiady olona io zavatra ataony io ny piasa tsy mahalala zany fa ny karama ny tombo ny fatany ny orinasa nefa tsy afaka hitady lay 30 000 ariary karama mampiasa mpanjakana sy borsa ary zao efa tsy zaka ny fanjakana zay mihitsy le zavatra nresantsika teo iny vao hitako tovy razaka tokony olona ho vidiny vahoaka daholo se fokotany fa tsy mety izao olona tendre napetraka eny izao eny aminay zao dia tapitra hamidiny se fokotany fefilo de lasa vahiny daholo no mipetraka eny loza izy ty tena loza sy président zay Rinaso Ratovoarinjaka mampalahelo mitarika sarety sy ny mpivarotra eny amin'ny sisin-dalana am'izao taloha ineny mihitsy miaraka amindry dada gino miteny hoe aza bahanana ny lalana tena tsapany mihitsy ilay fahoriana iaina vaoaka zao sady mangalatra no mikasitanana ary piasan'ny commune eo Analakely vao tsy manaiky ataony de tsy tononiko lay mpivarotra dia alainy ny entana fomba fijeritsika daholo moa zany rehetrarehetra zany kiasy tsara ny 7 tsy tolom-bahoaka fa tolon'ny tafika satria na ena ny Ravalomanina marika ny vola tokony ho azy ireo ka nanampiana ny fampianarana io no antony voalohany tsy nitiavan'ny tafika azy efa nanomboka niary Madagasikara de tsy zaka ny frantsay de reny nataony mbola ho avy ny maraina ho an'ny Madagasikara nefa ny maraina ihany koa mila hiadivana vao azo zava-tsara zay eny ara resaka soratsoratra moa iny fa ity am'izay zany le adevitra tiako atongavana ivadika tanteraka mihitsy ty satria mba nanaitra ny sain'ny tena zay manara-baovao ary mitondra famakafakana ihany zavatra nitranga tamin'ny fanan'herinandro teo niditra zany teto Madagasikara lay cyclone sady mijery an'le notiko ato ihany aloha zany cyclone Jasmine asolova ekipako reto fa atoko inge misy message marobe mitsofoka de tsy maintsy tandrimantsika tamin'ny 29 ny volana aprily no niditra le cyclone Jasmine tany Toliara zany de rehefa niditra zany ny cyclone dia zao ny zavatra nitranga avy taty amin'ny lakan-drano ny Mozambika no nidirana de rehefa nitsofoka izy taty amin'ny lakan-drano ny Mozambika jereva kely izy dia
nanomboka nahazo loza manambana zany taty Morombe tolera voalohany sy faharoa Sakara biotika de nanomboka nahazo an'lay miloko maitso zany Morondava, Manja, Kazoavo, Benenitra sy Ampani. De tafiditra izy taty amin'ny fahaenina amby roapolo volana aprily tatsika io sary. Dikan'izay le fitondram-panjakana zany de efa nahalala tsara mihitsiny fa izy cyclone hiditra avy aty amin'ny lakan-drano Mozambika. Averintsika tsara rehefa miresaka ohatran'izao tsika. Amin'ny akabeany cyclone de avy aty amin'ny Océan Indiana zany. De iny le matetika le resahantsika foana ny hoe iny cyclone iny na iny zany avy any amin'ny tendrony avaratra, na iny midina makaty Antala, na iny makaty non avy any Sambava de makaty Antala, de na iny makaty Maroantsetra, na iny makaty Mananara, na iny makaty Sainte-Marie, na Vatomandry, na Manoro, na Mananjary. Iny zany ny ilany atsinanana rehetrarehetra avaratra atsinanana iny zany lalana. Raha ohatra izy zany ka matetika lay mitsofoka avy aty ranomasimbe Indiana. Fa ity zany raha mbola nangingina ny rehetra de nitsofoka le cyclone Jasmine. De rehefa nitsofoka le cyclone Jasmine dia iny izy namakivaky nitsofoka taty Betuika Atsimo de nahazo ny toliara sy ny rehetrarehetra iny. Izao ny fahavoazany zao ary fantatry ny fitondram-panjakana tsara mihitsy. Vao avy tany ampitan-dranomasina ny fitondram-panjakana ary nahazo an'le fanampiana le poste cyclonique, dikan'izay tsy manam-bola le fitondram-panjakana zany ahafahana mikarakara n'lay vahoaka sy lay foto-drafitra sapotika sy lay tsy fisina navelany le rivo-doza zay nandalo ny sesa. Raha miresaka rivo-doza tsika de resantsika Ana, Batsiray, Dumaco, Imnati ao anatin'izany daholo zany. Dikan'izay le fitondram-panjakana mahalala zany fa mafy ny takaitra avelan'ny rivo-doza mandalo eto Madagasikara. Ary zay mihitsy ny nanaovana an'le drafim-panarenana nasionaly na plan national de redressement nangataham-bola tany amin'ny mpamatsy vola iraisam-pinina satria lay fitondram-panjakana dia tsy manana lela vola anaovana ino moa zany réhabilitation na relogement na anaovana fanampiana ara-tsakafo na vary na voamaina zany na tafo fanitso sy ny sisa ho an'ireo malagasy zay niaran'ny fandalovan'ny rivo-doza. Zay le hoe poste cyclonique taorina ny fandalovan'ny rivo-doza. Fa teo anivon'ny BNGRC ihany koa de efa misy lay fametrahana an'lay Fonds National de Contingence zany na FNC. De avy eo napetraky ny teo anivon'ny mpamatsy vola iraisam-pirenena amin'ny Banque mondiale condition exigée ho ny Conseil des ministres ny ametrahana auditina fond amin'ny vola ampiasainy ao anatin'izany FNC zany eo anivon'ny BNGRC. Mazava tsara mihitsy io resahana ao anatin'izay satria nakataovana teo anivon'ny Conseil des ministres. De io misy hoe famatsim-bola pirenena iraisam-pirenena mba hanatanterahana ireo asa fitantanana ny loza voajanahary sy ny fametrahana ny tahirim-bola antsoina hoe Fonds National de Contingence FNC izay vola azo ahetsika rehefa misy ny loza voajanahary. Satria ve efa nahazo vola de tsy nirarahina le zava-misy tany atsimo. Ary na ity ary mekela hoe ny daty namana Conseil des ministres 27 ve ty? Firy ty? 27 avril 26 avril ny cyclone niditra. 27 avril zany ny cyclone mivoaka. Donc efa fantatry ny fitondram-panjakana fa efa tonga Jasmine taty Toliary nandravarava namotika fananany olona. De nambateny ve tao anatin'ny ty tatitry ny Conseil des ministres ty de tsy vitan'le fitondram-panjakana hoe miary ahory am'ireo havana any atsimo nandalovan'ny rivo-doza Jasmine. De avoaka antsika ny tableau. Raha ohatra ka misy tableau ao, io ny tableau io zany. De hitantsika am'izao ny maty 3 tao Toliary, sinistre zany Trabona 750. Tako ny jiro ako de ny tokantrano Trabona 950. De ny nafindran-toerana 820. De ny toerana potika zany miaraka trano sy Andomazé 250 sy 750 zany dia salle de classe Andomazé sy mba 2. De raha mijery an'ity statistique ty le nandalovan'le Jasmine satria tsy mipoka be ve le izy ohatra hoe amanjato no maty na Amanarivony tsy manan-kelofana de tsy raiso ny fanjakana ho zava-dehibe ve de tsy mba nampidirina tao anatin'le tatitry ny filakevitry minisitra
fa le FNC soratana tao satria resaka fitantanana vola io ary condition exigén'ny banque mondiale de nasiana an'le audit fond amin'io fotoana iny efa le fitondram-panjakana vory efa mahafantatra fa misy rivo-doza mamaky vaky ny lakan-drano Mozambika ary hiditra ary efa tafiditra mihitsiny ary efa namotika zavatra maro taty Atsimonosy de efa niantso vonjy le ponina efa nalefatsika teo le sary ny anjera amin'ny poto ny jirama niakatra ny rano niala daholo ny tafitrikolo rehetrarehetra sady afaka mamerina le sary ihany fa le tsy manina ny anjera ny kakazo rehetrarehetra namotika trano ary maro be ny trano simba tany tsy fantako na comptabiliser ao anatin'izany moa zany zao resantsika rehetrarehetra ao tena sahirana le vahoaka zay tsy manana any koanina le vahoaka zay tsy manana asa le vahoaka zay tsy manam-bola le vahoaka zay sahirana amin'ny asan-dalo any Atsimonosy de mametraka le programme bavoaka efa lezavady le programme le présidence hoe ndeha ho any Atsimonosy izy hitokana ty avakina karatra akina karatra zoma de misy déplacement ataony hitokana kianja manara-penitra angamby izay de resaka birao satria ny anazy eo foana nge vita le fitondram-panjakana tsy mahavita akoatran'izay izy tany moa zany le maison de la culture sa inona le akona karatra reny efa be mpanao reny fa tsy hoe voasambaninao kory mivonanao an'izany am'izao fefa matetika manao an'izany fitondrana amin'ny fandimby rehetra maison des jeunes manao an'izany misteran'ny sport atram'izay maison de la culture betsaka nanao an'izany io palais des enfants pionniers ao Tomasina io fanaovana spectacle io lampany ankizy mpisava lalana efa betsaka zany toerana zay natsanga amin'ny fitondram-panjakana rehetra amin'ny fandimy fa tsy mba noeraoerana nidedaka amin'ny fitondrana amin'ny fandimy hoe zay de nahavita kely ohatry ny auditorium de iny de ho apoka be mihitsy hoe tena miasa le fitondram-panjakana de manao karazana CSB izy de manao EPP efa niresako tamintsika foana zany fa normal ho any fitondram-panjakana raha manao an'izany ary ny fitondram-panjakana amin'ny fandimby rehetrarehetra dia tsy maintsy mampiditra amin'ny fomba fanatanterahana foto-drafitrasa maika ilaina any amin'ny sekoly any amin'ny district sy ny commune de zay ny ilaina le conférence budgétaire ok resahiko io aveo zay ny ilaina le conférence budgétaire eny anivon'ny faritra conférence régionale zany andinihana ny teti-bola satria miakatra le avy any amin'ny commune miakatra le avy any amin'ny district reto ny besoin ilainay amin'ny foto-drafitrasa mila ampidirina ao anatin'izay loi de finance zay de mivory iny makany amin'ny faritra de rehefa aveo iny araviny iny de manoratra ny teknisianina amin'ny ministera ny vola toe-karena sy ny vola FMF moa izy zao fa taloha izy fitantanam-bola sy ny vola budget sy ny finance zany zao zany économie et finance de manoratra le teknisianina de mampiantso fivoriana fandravonana de mamoaka an'izay le boky be ohatrin'iny loi de finance ny anaran'iny normal zany isa-taona misy an'izany foana hoe mila zao ndray trano-tsekoly ampitomboy le trano-tsekoly ty fa tato ny simba ampitomboy ndray le CSB tato fa tsy ato nisy fitombony nisy amponina de ampivo le fitaovana ohatran'izao de le CHRD le eny anivon'ny district le CHRR eny anivon'ny région le hôpital zany resako zany vatsina fitaovana ohatran'izao fa mila fitaovana ohatran'izao bon tsika koa manao recrutement manampy an'le mpiasa poste budgétaire dikan'izay raha manampy mpiasatsika satria zao ny besoin-ny fanjakana ao anatin'izay poste budgétaire zay de reto zany ny fitaovana mifanaraka an'izay satria ny tsy possible de zao mampitompo mpiasa mpanjakana nefa sorabetsaka misy nefa tsy ampy le fitaovana iasana de zay ny tsy mahay ampitomboana satria isa-taona misy dokotera mivoaka isa-taona misy mpampianatra mivoaka sy ny sisa ary isa-taona de misy mpitandro filaminana mivoaka ihany koa de reo rehetrarehetra reny zany tsy maintsy amoronanao foto-drafitrasa satria ny situation démographique ny fitombom-ponina mitombo eto Madagasikara efa nyresahanay teto fa ny mponina tamin'ny tamin'ny première république tsy mitomby amin'ny isam-ponina amin'izao fotoana izao ny mponina taty amin'ny deuxième république tsy mitovy amin'ny isam-ponina amin'izao fotoana izao ny mponina tamin'ny troisième république tsy mitovy ny isam-ponina amin'izao fotoana izao mitombo isa-taona io ary mivoatra isa-taona ny teknôlôjia raha analôjika ny nampiasaina zao efa numérika
de mifanaraka am'izay le zavatra tadiavina. Donc asa normal reny fa ny asa tokony atao mpitondra fanjakana efa nyresantsika de zao ahoana ny ampitombony ny pouvoir d'achat an'le vahoaka. Raha zay vita an'le fanjakana de milay le fanjakana. Ka raha miresaka pouvoir d'achat de be da be ny zavatra resahanao anatin'izay. Ao anatin'izay ny karama, ao anatin'izay fahaizana fen'io sandam-bola io, ao anatin'izay fahaizana fen'ny inflation. Ka na mandeha raha hoe misy ny fiakaran'ny vidin'entana fa ny pouvoir d'achat le PPA zaka an'ilay vahoaka tsara, tsy problème zany. Ahoana na ahafahan'ny fitondram-panjakana mampitombo ny taux de croissance anantany niaraka reny ho a deux chiffres. Ka tsy le hoe 200, 300, 400, 500, 700, 700 no taux de croissance tamin'ny andro président Ravalomanana 700. Fa rehefa nigafina izy tamin'ny fanonganam-panjakana de nianjera amin'ny tanitsika de moins 7% tsika tamin'ny heritaona. Ka raha ohatra efa azontsika le 7% tamin'ny 2008 niditra 2009 azontsika saina eritreretina hoe nanana taux de croissance à deux chiffres tsika 2022. De ataontsika hoe navita mandat président Marc Ravalomanana. Fa raha mbola nisy contexte tsy fantatsika teo anatin'ny hoe ozy mimponina hoe mbola mety io. Ahoana ary ny renovelena an'io sisy adevitra ny resaka constitution ka méritena an'izany olona nahavitako. Fa ny olona tsy nahavita tsy afaka mba ola ampitombona ny fahefana na omena fahefana ohatry ny le mpitondra am'izao fotoana izao. Mbola mieritreritra foana ny hoe zay mbola andrombaka an'io nefa tia raha fahorian'ny vahoaka efa tsy hitanono. De zay no anarantsika an'izy hoe avoaka am'izay ary le programme namana. Efa nivoaka le programme le satria tsy zany le fomba fiasa vaovao an'le fiadinan'ny République de programme de son excellence monsieur le président de la République 29-30 avril hatramin'ny 1er mai. De vendredi palais Yavolo mandray an'ny secteur privé Antsirabe à 15h satria à 10h zany le fiona. De Morondava samedi 9h30 miandro vazy 9h. De tsy mba nieritreritra ve le fitondram-panjakana hoe misy mpiray-tanindrazana amintsika maty ravafanana na simba mijaly Antoliary reo efa tsy ampy sakafo amatapitrisy anisan'ireo avoakan'ny Amnesty International, avoakan'ny Transparency International, avoakan'ny TV5 Monde hoe zao ny fiainan'ireo vahoaka reo ary lasa mifindramony reo olon'ireo. Raha misy ny tena hoe foko avatsika mpiray-tanindrazana tena mikajy ny fomba de reo namana avy any Atsimo-Nosy reo fa efa tsy fidiny reo matoa miala ny toerana misy azy. Efa tsy fidiny zany hoe tsisy ankoanina, tsisy asa tao, tsisy fidiram-bola. Zay mahatonga an'izy ireo hoe miala amina taxi brosy be da be mihitsiny de lasa any avaratra, lasa any andrefana, lasa any antsinanana. De tsy tao anatin'le calendrier-n'le filoham-pirenena ve na tsy ny conseiller-n'le olona ao anatin'le staffiny ao anatin'le kabinetrany hoe monsieur le président ty aloha misy zavatra maika zao mahazo ny olona avy any Atsimo. Tsika raha teo mahazo vola ary misy vola tokony ho tatanao makasika na resaka poste cyclonique ahoana ny anodinina ny ty aloha mba makany amin'ty Atsimo ty fa misy maty tany so de tokony mba hanao day kely tsika zany ke le zava-misy e. De eo Morondava ve anao de eo miandro vazo de tsy afaka mitoraka kely makany nefa tato anatin'ny loza manambana ry Manja, ry Benenitra, ry Beza, ry Sakara, Toliara 1, Toliara 2, Morombe, Betuka Atsimo. De tsy afaka mba namily an'le ndao ary aloha amboaro kely ny déplacement fa zao tsy maintsy nandeha tany aloha satria tsy maintsy mihoerahoera isan-kerinandro le filoha. De lasa nandeha tany. De mba ahoana mba tranquille ve ny conscience anareo rehefa vahoaka tany Atsimo reo ndana jerevo ny résultat ny élection présidentielle iza nahazoana vaty be indrindra mba tsy tenenako zavatra hafa tany Atsimo. Marina fa nandefa ministra nandeha tamin'ny ministry mponina, nandeha tamin'ny ministry ny atany taorinan'io, nandeha tamin'ny ministry ny sport, nandeha tamin'ny secrétaire d'État ny trano fonenana sy ny tanàna vaovao habitat sy ny Nouvelle-Ville. Fa hafa le hoe déplacement filohan'ny République nakaheran'ireo malagasy fa tsisy dikany am'le fandalovan'le Jasmine tany Atsimo. Tsisy satria efa azo ny vola zay nanaovana an'le évaluation détaillée NDK, nanaovana an'le plan national de redressement tany amin'ny Banque mondiale sy ny FMI, Banque mondiale surtout. Dikan'izay ministre de afaka mandeha any même an'le PM mara. Zany hoe zavatra mitrangy eto amin'ny firenena ka tairitsika zany, resahantsika zany
satria zavatra mba tsy mety mba tsy rariny zany eo anatrehan'ny fiainan'ny firenena. Zay no anakatonatsika ny fandarana saiky resaka fahalalahana sy faneho-kevitra sy demokrasia fa le fotoana moa hitantsika ihany mandeha mandroso de mandroso ny namana mpanao gazety anomana ny vaovao samihafa ho isika ihany koa mbola maro rasahanina any ambadika rehetrarehetra any mirary fahasalamana ho an'rina atsika raha ohatra ka tavaverina eto rina de hiaraka ifandrimbony zay am'ty resaka fahalalahana sy faneho-kevitra ty satria betsaka ny zavatra azo resahana am'ty betsaka ny zavatra azo resahana am'ty satria tena potika tanteraka mihitsy am'izao fotoana zao le tontolo ny asa fanaovan-gazety sy le tontolo ny fomba faneho-kevitra zay ny vahoaka indrindrandrindra ny tokony hafantatra an'izay fa azomba vao sy faneho-kevitra zay very am'izao fotoana zao tsisy repera mihitsiny de tokony resahantsika zay kanefa ny fotoana moa mandindona antsika ao ambadika eo ihany ametraka ny veloma mandra-pitafa mandra-piaino ho antsika rehetrarehetra indray ny tena koa mbo amin'ny manaraka tompo lasy tompo vavy.